Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny nanomeza ny andro vaovao indray amin'ny izao alarobia 2 febroary 2020 sy 2020 izao atao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Madan ary ao anatin'izany no ananterana ny arabo mba ampirarintso antsika mianakavy isika mianakavy tsy misy anavahany io na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina dia ananterana an'izay arabo mba ampirarintso izay. Isika malagasy no resahana atao anatin'ny fandarana fa tsy tokony atoloantsika ihany koa fa be dia be ny teratany vahiny tompoko manaraka an'ity miara-manonja MBS Radio Madan ity ary misy mihitsy ny mpandika teny hoe inona izany resahana ao izany dikan'izay dia arapaina ihany koa zany ny vahiny izay manaraka an'ity miara-manonja MBS Radio Madan ity satria liana amin'ny fiainan'ny malagasy, liana amin'ny fiainan'ny Madagasikara ihany koa ny vahiny fa sao mety adonontsika ny momban'ny izay. Ankoatran'ny izay dia toy ny mazatra ihany ny fandarantsika, misy ny famakafakana, ny famelabelarana isatsokaziny momban'ny tontolo politika, sosialy, toe-karena, ny amin'ny fiainana akapobeany mihitsy ny fifandraisana amin'ny anivelany sy izay hoe afaka resahana zany momban'ny fiainan'ny malagasy dia hoentina atao anatin'ny fandarana. Eo moa no namana Faniry Razafy Manantany izay tondra famakafakana ihany koa ary rehefa tahaka an'izao dia ho avy eo ny solombavambahoaka fetra izay voafita amin'ny alalany tiako Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany fahadimy ary izy ihany koa dia filohan'ny vondrona parlementaire TIM izany eo anivon'ny parlemanta mazava loatra. Hitravetrana arsika amin'ny votoatin-resaka mialohan'ny hidiran'ny namana izay ifandimby eo. Raha ny resaka toetrandro aloha dia io zany zao no tena arahany be sy maro akaiky dia akaiky aloha satria mahasahana ny fiainam-bahoaka izy io. Raha ny eto Antananarivo zany zao dia mbola mibalika ny masoandro, mbola milamina be, mbola tsy misy ninona. Kanefa noho ny atao hoe fandrosoan'ny teknôlôjia dia efa mazava loatra misy ny meteo dia tombony lehibe ny fahafantarana dia melo hoe misy rivo-doza misy an'izao atsy momba ny toetrandro zany zay le tena tombony lehibe ka ny fananana ny tombony tompoko dia ahafahana miomana fa raha ohatra ianao mahafantatra dia melo kanefa tsy miomana dia izay no tena fahavoazana. Ohatra Isa-taona dia fantatra fa misy ny rivo-doza na andro ratsy lazantsika azy rehefa volana janoary sy volana febroary eo manodididina eo foana zany dia rehefa tsara fiomanana ianao dia atao hoe mba afaka miatrika araka ny tokony izy an'ilay loza fa rehefa ratsy fiomanana ianao na tsy miomana mihitsy dia lasa tena sahirana rehefa tonga izay loza izay ka izay no tsara homariana aloha satria raha ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao zany dia hita mibaribary ny resultat na ny vokatra fa ilay fiomanana dia mbola ataontsika amin'ny teny mihaja kely, mihaja hoe atao hoe mbola tsy araka ny tokony ho izy satria le voka-javatra no hita amin'izao fotoana izao dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nanahoana izay fiomanana izay. Ny fiomanana amin'ny rivo-doza sy ny andro ratsy toy izao tompoko dia any amin'ny efa-bolana mielo na any amin'ny 5 volana mbola tsy misy orana akory, mbola tsy tonga ny fahavaratra dia efa miomana. Io zany zao batsiray amin'ny izao fotoana izao hitantsika io zany hoe ny ao Maorisy ao zany zao dia efa mikatona daholo ny tranon'olona efa tsisy mivoaboaka intsony satria efa tena mandrifotra be mihitsy ny fohibeny any amin'ny 720 kilometatra atsinanan'ny Sainte-Marie, ny rivotra entiny eo amin'ny 50 kilometatra isan'ora ary ny tafiotra io le nitenentsika omaly na ny rafale dia any amin'ny 210 kilometatra isan'ora, 10 kilometatra isan'ora. Tandremo fa tsy misanga zany,
tsy misangy zany ary tena enjana denjana zany ary tena hoe anisan'ny mafy mihitsy zany rivotra izany aloha raha ny atao hoe tantaran'ny rivodoza taty amin'ny ranomasina indiana fikisahany dia miankandrefana somary atsimo andrefana zany ary ny afaka eo amin'ny 7.10 kilometatra isan'oreo fikisahany zany hoe miadana de miadana ary iny le tena manimba zavatra dia aida hiditra an-tanety zany izy eo nelanela Vatomandry sy Mananjary raha ho atsika eto Madagasikara dia ho an'ny loza fanairana dia eo zany Antalana Lanjorofo Toamasina voalohany faharoa Vohibinany Brigaville tiana tenenina amin'izay de Vatomandry Manoro Antanambo Manapotsy Nosy Varika Mananjary Manakara Vohipeno Farafangana Vangaindrano Tolaniaro nareo zay voatontononareo zany amin'ireo toeran'ireo ka maheno ny miara-manonja MBS Radio Mada de efa mila miomakomana io moa zany saritany amin'ny maitsomaitso amin'ny sisiny Madagasikara rehetra iny mihitsy zany ilany atsinanana iny avy any avaratra mena atsimo hatrany Fort Dauphin ihany dia tafiditra ao anatin'izay le hoe tena mila mailo izay loza fanairana moa zany na hoe loko maitso fa io tsy andro hoe loko mena na loko inona fa dia tena hoe ilaina mihitsy izay fiomanan'izay fa tsy tokony vary indrindra eo amin'le hoe ain'olombelona satria tsy misy mahavidy ain'olombelona isika raha vao misy aina iray anafoy sanatr'izany de fa tena mampalahelo izay toizantsika eo ny momban'iny famiraban'ny fanira zafimanantany aloha eto amin'ny fandarana miara-manonja dia mitoy hatrany ny fandarantsika iny ary rina de miarabanao ihany koa de miaraba an'ireo teknisianina antsika zay mahafinaritra ao ambadika ao de miaraba ny Radio Mada ihany koa zay mandray antsika de mampita somatsara ity fandarina miara-manonja ity zay miara-manonja antsika zany de ireo mandray ny MBS radio any faritany rehetra any misy faritra zay mbola tsy mahazo ny MBS teo ohatra mahajanga zany satria namboarina ny fitaovana de sambava ihany koa zany misy olana kely amin'izao fotoana zao de efa mijery ny teknisianina toliary nisy olana teo de efa mijery ny teknisianina de efa miverina am'loniny zany fianaratsoa nisy olana teo de mijery ny teknisianina tsy mora miarika an'izany rehetrarehetra zany satria ny etreketraky ny natiora zay manimba ny fitaovana eo ihany rina fa eo ihany koa zany le etreketraky ny zava-misy ateraky ny délestage de tena anisan'ny lesoka lehibe mihitsy zany amin'itony resaka hainao manjery tony satria ny fahatapahana de mitarika tension miaka midina dia ndraindray le izy zany misy fiatraikany ary de tena tratran'izany fitaovantsika motsika tato de efa tratran'izany de miezaka tsika mitady vahaolana foana fa raha zany ny angatahana ny mijirama aloha zany tsy manana moyen hanonerana an'izany jirama de lasa simba fotsiny le fitaovana rehetra tsika moa zany miezaka misoroka hatrany hatrany zany ny kokoa atao any namana zay any ampitan-dranomasina any mpanaraka atsika mihitsy izy any amin'ny frontière-ny akaiky ny Suisse any misy azy tena tsy tapaka mihitsy izy manaraka atsika eo nelanelany Suisse France ao misy azy dia anaovana ny kokoa zany ho anao zay manaraka atsika zany naiza misy atsika rehetrarehetra ny ampitan-dranomasina any fa mba singaniko moa zay reny de ho ana tovavy etsy akady vato etsy de ho ana renim-pianakaviana koa eny Ambohimanambola eny misy manaraka atsika renim-pianakaviana mahafinaritra be mihitsy akoatrany hoe any Akazondandy sy any faritra rehetra any maro be de sambava vao niantso teo riny mijery amin'ny alalan'ny Facebook ry zareo de alefandry zareo amina ordi moa zany le izy zany de iny no anarahany zareo miaraka zany avy any sambava hatramin'ny omaly koa tsika de nahazo vaovao any sambava tena tofoka sy leo ny olona entrepreneur manana maha izy azo ny antsatsika omaly hoe tena vita tanteraka sommaire zay am'izao fotoan'izao de tsisy nininina azy atao na miproduire tsy miainga dia tafiditra anatin'ny tsy anasy ary rehefa saika any akamarony de mivarim-panana na rany zava-misy any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny de za mo ny rehetra ny miaina izany satria zay le fruit vokatr'ilay nataony le fitondrana am'izao fotoan'izao izy tsy mahatsapa an'izany misy le fitondrana fa mbola mihevitra foana izy hoe tena mbola milay mieritreritra foana izy fa mandroso Madagasikara araka le solomaso anaovana izy ihany manana solomaso maningana fa ny solomaso anaovany rehetra de mahita tena potika le Madagasikara mantra le Malagasy ary tena miembotra ny ankizo
tena farany a le toerana misy an'lay firenena am'izao fotoana zao eo amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsiny zay ny solomaso hitany rehetra fa ny solomaso hitan'le mpitondra de hoe solomaso mbola infrarozy tsara be misy le Madagasikara ao anaty paradisa miaina le vahoaka de manao auto satisfaction an'izy menakavy eo izy menakavy rina de mahita an'izay hoe fahatsaran'izay nefa ety amin'ny endrika ivelany rehetrarehetra zay ny fiarahamonina no mahita an'izany naiza le de tsisy tsy menomenona ary dia mamafy ozona mihitsiny sy teny ratsy mihitsiny sasany hoe tena tototany am'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao de zany rehefa mandeha any amin'ny fiarahamonina ingenao de maheno an'izany fa tsy hoe tsika akory ny mamorona fa zavatra hitsy zany eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny ary mivoaka mivava mivahoaka zany eny ararina Batsiray ny resahanao teo zany de fa mailo ny any amin'ny faritra Tsinananosy iny zany ny mety ho vinavina any amin'ny Sabotsy any de eo anelanelany Vatomandry sy Mananjary eo zany le mety idirana tsika zany resaka hoe Sainte Marie Sainte Marie Manakara zany fa izy ndray zany somary miilana midina kely izy zany aty Vatomandry Mananjary aty zany anoany zany no mety hidirany an-tanety de mbola somary eny miilana kely miakaty atsimo zany satria rehefa miteny manko tsika zao hoe Sainte Marie de iny le Tomasina manko mizara roa zany misy an'lay Tomasina tia avaratra ny atao hoe Tomasina avaratra zany dia manomboka ety Feneriva-Tsinanana Vavateny Sonerano Vongo Sainte Marie Mananara Maroantsetra de rehefa miteny ndray tsika hoe Tomasina Atsimo ndray zany de aty Brickaville aty Vatomandry Manoro Marolambo Atanambao Manapotsy reny zany ao anatin'lay atsimo zany reny de mahazo kely aty Anosy-Beanala moa zany rehetrarehetra resantsika zany jusk'atra ty aloatra zany de ry zany somary avy aty Vatomandry zany hoe aty Tomasina Atsimo zany mahazo aty Mananjary raha raisitsika zany lay hoe Betsimisaraka zany de iny tsy ny Betsimisaraka tsy hoe Tomasina ihany manaraka ny morona iny fa hatrany Mananjary ihany Nosy Varika any de iny rehefa le mandeha ny canal de Pangalane tsika rina de iny ny halavan'le canal de Pangalane no rarina jusqu'atrany zany de eo anelanelany Vatomandry sy Mananjary zany no mety hidirana zany de mila mailo ny rehetra satria efa nazavaintsika foana zany rina lizy ny déplacement zany no mila jerevana de miadana be le déplacement le fandehany le rivotra hoentiny nefa be velarana be mahery be de le tafiotra le rafale zany jereo efa any amin'ny 210 any zany le tafiotra le rafale entina nefa le déplacement zany miadana de ao anatin'iny zany manimba zavatra de cyclone tropical intense izy am'izao fotoana zao zany tsy tempête tropicale modérée fa cyclone tropical intense zany de any zany le tena enjana be ao anatin'le Batsiray am'izao fotoana zao de mety tanteraka ny trano any Maurice magasin sisa de tsisy miasa ny olona any de efa nanao anticipation melony fotoana zany satria efa niomana ny fanjakana Mauritiana de efa namoaka ny didim-panjakana mihitsy ahafahana zany miaro an'le vahoaka zany de efa nametraka site samihafa zany andraisana zany am'ireo olona any amina ivatoerana zany satria Maurice manko kely le tanàna zany de io tanàna io zany rehefa kely misy teny mohatra kely zay manodidina Maurice hoe zarazara rehetra ny koveta zay raha makany Andapa zany tsika de ohatran'izay satria Andapa koatrany ao anaty koveta de ohatran'izay Maurice de izy moa tsy manana koatrany hoe fary de labera de inona le panda ty zany reny ny tena midiny de tonga ny tourisme zany touriste any zany fa ny fahaizan'le mpitondra any toerana mandamina firenena tena mampiaiky volana mihitsy ny areresaka an'izay rina rehefa aveo de efa nanao anticipation izy de mahafinaritra rina zany miheno miara-manondra le mpitondra atsika satria raha tsy miheno miara-manondra izy de tsy mahafantatra ny zavatra tokony ataony de maka référence izy de tsika efa ela no teny hoe gouverner c'est prévoir na hoe rehefa mitondra de mila miomana de tsika ny teny hoe manova foana anticipation ary voaingana kely tamin'ny fakomaly sa oviny président Rajonary Mampiana koa ny teny an'iny hoe mba hapetrao re olona le stratégie sy anticipation iny koa efa ny tenen'ny président Marc Ravalomanana hoe mahalala mahafantatra de mandray andraikitra
de efa mba mieny kely zany mba manao rectification kely an'le lalany zany a le mpitondra fanjakana de inona nataon'le filoha lasa ny azakazaka tany Tomasina izy omaly hoe aleotsika tonga de miomana sady de nzao fa batsiray a ho avy a amin'ny faran'ny herinandro ao avany Maurice de ho tonga eto Madagasikara de nandeha izy aloha nijery an'le vary sy ciment zany io mbola resahantsika iny rehefa avy eo a hoe ny firenena rehetra de le mamokatra no tena hiazaka zany fa ny tsika zany de le manondrana zany de économiquement zany zavatra zany zany miteraka perte zany a de miteraka fiatraika amin'ny be da be ho azavaintsika zay rehefa avy eo miaraka amin'ny député Fiatrarana Ramozafimbololo Razafy tsy mialina fa lay hoe nanao anticipation de nijery an'ilay soi-disant zany provisoire ina provision tsy fantatsika ntsony sy le hoe istabilisena an'le tsenany vary eny amin'ny sehatry ny tsena any zany de nijery an'le toerany BNGRC de nijery an'le hoe raha ohatra miakatra ny rano de tonga de dégagena teny zao le toerana zay misy faritra be rano any Tomasina matetika moa zany faritra be rano any Tomasina de aty cité ara aty Andrano Madio aty Ankiriry Tanambao 5 any amin'ireny toeran'ireny zany amin'ny akabeany zany tena tratra an'izay hoe rano zay de Canada koa misy an'izay de aty dépôt Analak'ninina 3e 4e 2e ty tratratratra an'izay satria saika amoron-dranomasina zany reny toeran'ireny zany fa le fanjakana aloha zany de hoe tena alekoto mihitsy izy meno an'le miara-manontsy de mitentsika manaova anticipation de mba lasa ihany izy aloha nandeha zany de nanao an'izay anticipation zay hoe inona ny zavatra hitranga zany satria ho mafy zany zavatra hitranga any Tomasina de zay nge nitenentsika hoe tsy mampaninona mihitsy mandray ny zavatra resahana eto satria nareo zany variana amin'le solomasonareo hafahafa kely iny de manao an'le jojorompitantanana fotsiny de lasa manao pilotage avetsy le coquille vide zany nareo amin'le fitantanana amin'ny firenena fa rehefa mba mieno an'le miara-manonja le fitondram-panjakana de au moins mba misy référence kely rina sy manana repère izy aloha misy boussole zany eny an-tanany ny hoe bon ohatran'izao zany tondrantsika an'ity de ozytsika hoe mieno foana isan'andro fa eto ny antsina ny dianareo sy hahafahanareo koa zany mba mahafantatra hoe inona zany le zavatra tsy mety be da be fa matetika manko ny olona rehefa lasa filoham-pirenena rina de rehefa tonga amin'le toerana misy eo ambony azy eo de tsy haino mijery an'le ety ambany ohatrany hoe lasa lavitra be amin'ny mihitsy nijery an'le zavatra eto de izy koa rehefa tonga eo amin'le toeran'izay de mahazo an'le karazana mpanolotsaina ka le mpanolotsaina koa misy mpanolotsaina tsy tokony eritreretina amin'izany andraikitra zany nefa io moa zany tonga tsy lero anaty lapa ny sasany par accident sa inona koa na tonga ny sasany tafiditra anatin'le andraikitra anivon'ny présidence de ohatrany reny no mitondra an'le taritra samihafa de tsy manana an'le réalité io le resahantsika foana rina hoe matetika ny zava-misy eto Madagasikara le réalité lasa tsao de le tsao lasa réalité de ampianaritsika amin'izay le mpitondra hoe jerevy tsara misy le réalité satria rehefa mpitondra fanjakana zany de lasa raha roa zany ny sofon'le mpitondra fanjakana de lasa misy sofona be da be mihitsiny zany ao ambady eo de raha roa le maso de lasa misy maso be da be mihitsiny zany satria zay mihitsy ny atao hoe mpitondra fanjakana censé ahafantatra ny zava mihitsy na ny zavatra farany bitika na ny zavatra farany goavana zany any ambadiky ny zavatra rehetrarehetra any de izay le tenentsika hoe miaino izy zany satria tsika ny teny anticipe io situation io satria raha ohatra ka tsy hiakalesony nareo ary nareo efa manana le 35 millions de dollars de nitentsika rina teto tandremindray efa manana le 35 millions de dollars de vary 15 kilo na 25 kilo no zarainao kinanjo inona ny zarainy teo tamin'ny fakimaly efa mba nysara vary amin'ny gony izy rina aloha de efa mba jejejo kely ny vahoaka eny amin'ny faritra samy hafa eny zany mba mibata vary tamin'ny gony de nahazo an'le meraka le mba azo lazainy efa mba madio le tournesol mba madio tsara zany le mba tsika teto nge no ny teny an'izany riny ataovy mitovy an'le menaka avidinareo any amin'ny grande surface hoy tsika no menaka azaraina an'le vahoaka fa tsy menaka amin'le bidon amin'liny moa le be le menaka mandry de aveo iny mbola afidrandry zalahy iny satria hoe reny ho an'ny sarampa da aosika ataovy kaste amin'le milay tsara le izy satria volam-bahoaka io eto de ahitsitsika tsara mihitsy tsy volan'le mpitondra io tsy
tsy avy any am-paosy le filoham-pirenena io, tsy avy any am-paosy le premier ministre io, tsy avy any am-paosy le membre ny gouvernement io rina, tsy avy any am-paosy le député le moeraka io, fa ny vahoaka malagasy io. Non ny vahoaka malagasy nanaovana sonian'io ary mbola mandalo ny ratification amin'ny parlement zay solom-bavam-bahoaka sy avy any amin'ilay safidy ny vahoaka na grands électeurs raha mifidy an'io de misy safidy ny vahoaka tonga any amin'le maire sy lay mpanolotsaina communal sy mpanolotsaina municipal zany. De zay zany itsika de mihaino tsara mihitsy izy am'izao fotoana zao de mbola mianasa anareo zany mihaino tsara satria ahitsy eto daholo ny lalanareo sy ny fomba mampanao ratsinareo. De ahitsy io arak'izay itsika zany zao rehefa nyteny hoe tandreo vary 15 kilo sy 25 kilo no menandreo trabonireo fa efa misy moyen tsara eo tananareo de mba nataony raigony le izy riny. De le resantsika manaova anticipation faran'izay aingana satria ny infrastructure eto Madagasikara tsy azaka tsony an'ilay ranobe sy orambe ateraky ny cyclone faharoa zany ty tsofoko ty taorina ny ana nefa io vao niditra mbola tsy tonga ary ana fa le mbola ranobe fotsiny ilay fito de efa zaka de tonga indray ana de efa vao maiky tsika tonga de ny lavolefina hoe état de sinistre national na hoe trabona amin'ny firenena manangatana tsika de hitsofoka am'izay zany batsiray de efa tsy azo sangisangina tsony zany batsiray de osika manaova anticipation zany anticipation zany ny infrastructure daka rehetrarehetra zany anticipation zany provision zany anticipation zany resaka fanafody sy ny rehetrarehetra de zao tsika naheno tamin'ny maraina tamin'ny radio-pirenena hoe tonisy asa enina sy telo hoe tsy $360,000 sa ohatriny nanomen'ny sampan'ny firenena mikambana eto Madagasikara kely eny le vola riny $360,000 ve sa ohatriny izay manao vérification lizy iconfirmer ko atsika rehefa avy eo fa raha ohatra état de sinistre national zany amina $1,000,000 no mikoty anatin'izany fa efa name moa zany le américaine name tantso ny sisa fa zao rehefa manao an'le anticipation any antsananana de mbola tsy tonga tompoko le orana sy le rano be de lasa le fahasoany aingany antoinina sy ny fiaramanodina de mbola tsisy rivotra hitondra ny karazam-panafody rehetrarehetra eto any ny tanty eto any ny karazana tôlina rehetrarehetra zay mety hoe ahoana ny raha vitahena am'le ravatrano le satria nareo moa mieritreritra anao relogement rehefa avy eo am'le olona ravatrano sy ravafananana de efa tonga de zany rehetrarehetra zany efa miandryandry eny amin'ny sisiny eny zany ambanin'ny zay efa fanana ny BNGRC zao tsika maheno hoe zodiaka efatra safiry ny fanana ny BNGRC any Tomasiny any fa le zodiaka ho tsy ampy même eto Antananarivo satria ny zodiaka de ahafahana zany manao an'le sauvetage n'le vahoaka any amin'ilay dibo-drano zany ingeny resantsika teto zany riny de fa mba manomboka amin'ny teny izy de ozytsika hoe mieno foana nareo fa raha ohatra nareo ka manampitsofina mbola manao bebe marenina sy mihevitra aminareo foana va le tena topo tena mahay mitondra efa diso lalana nareo ahitsio ny lalana de meno nareo miara-manonja fa omena nareo foana zany ny orientation sy ny guide rehetrarehetra ahafahanareo mirectifier an'le tira zany satria zay ane io olanareo io le mpanolotsaina zany de le mpanolotsaina tsy any amin'le lalany tokony ho izy tsony sy le fomba fitantanana an'le firenena fa mandeha amin'ny lalandisolo izy de zao zavatra ataontsika zao zany aporo ho an'ny vahoaka malagasy rina de iza moa manana fahefana fa le mpitondrany fa fahefantsika moa fahefana inona rina ko ny tsika raha moa tsy avoaka le décret d'application de avy eo indray ny tsindrina indray le 2011-013 le tokony lalan'ny mpanohatra fa atsika miasa de tery le lalana fa resaka fiarahamonina io ataontsika io hoe mizara sakafo na masaka io na manta mba mitondra kely zay vao tsy rambony tanana de taona vaovao pourquoi pas tsy mba hitondra calendrier any amin'ny fiarahamonina de renindray tsika irahany sasany hoe calendrier fa mampimeo andraindray le izy fa soloro zareo fa mieno ihany ary tena etsika mihitsy ny le fiain'izy rina ka zay indrindra mantsy faniry raha zafy manantany manoloana ny toejavatra ohatran'izao efa naverimberina teto foana ty zavatra ny tenen'ity hoe arakaraka ny sin'ny problema no ahafantarana ny fahaizan'ny mpamaolana arakaraka ny fisian'ny olana no ahafantarana sy ahafahana mandrify ny fahaizan'ny mpamaolana raha ohatra ka tonga eo amin'ny fitondrana ny atao hoe olona sy ekipany zany hoe misy régime anankiray eo zany na firenena izy io na firenena izy eto zany miresaka akapobeny fa tsy hoe Madagasikara ihany na firenena izy na firenena izy
rehefa misy fitondrana mipetraka eo dia tsy hoe hitsotsotra eo de hoe hipetrapetraka eo de anao zavatra kitsaingotsaingoka etseroa fa tena hoe efa niomana tamin'ny lafiny maro mihitsy efa niomana le hoe niomana io zany mahalalaka be zay resaka hoe niomana zay ka rehefa tsy mipetraka ilay fiomanana tsy mipetraka ilay antsona hoe tena fahaizana mitarika zay ny dikan'ireny resaka leadership nanaovana fampiofanana be dia be tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana reny zany ny anton'ireny fa sao de tsy fantatra ny sasany zany sasany mantsy miteny ohatra gesta fotsiny ohatra nytao mandany andro fotsiny mandany vola fotsiny mandany andro ahoana mandany vola ahoana zao hita mibaribary tsara mihitsy ilay izy ary rehefa nojerena le herin'le cyclone zany tsika moa zany ataontsika hoe cyclone fa misy lafiny teknika be dia be izy io hoe cyclone tropical zao intense any amin'ny toeran-kafa ara mbola zavatra hafa ny antsoina azy fa ataontsika hoe rehefa tonga ny rivo-doza zany rehefa jerena zao le izy memafy de ohatrany hoe ataon'Andriamanitra memafy mihitsy le satria rivo-doza tsinona zavatra voajanahary zany miforona any an-dranomasina any de omentsika tsiny ve zany Andriamanitra hoe nahoana izy io natao 210 kilometra isan'ora ny tafitra-na ny rafale fa zay tratran'izany rafaliny zany anie ka tena manidina raha hoe eny an-dalana eny anao tonga de zakany rivotra camion raha zakan'izany camion reny le semi remorque reny zakan'izany hitantsika reny ouragan ny États-Unis reny tsy zavatra foroniny zany fa ho antsika manaraka vaovao de aty amin'ny ranomasina indiana ataon'Andriamanitra an'izany hoe io ary izy io dia miatrika zany ilay vahoaka malagasy sy ilay amin'ny Madagasikara dikan'izay de hoe tsy afaka ireare mihitsy ianao zany tsy afaka ipoerapoera ianao tsy afaka zay tenentsika azy oeraoera hoe migesta sy ny sisa satria ny zavatra tahaka anytony dia ahafahana mitsaratsara zany hoe ahoana ary ny fahaizanao miatrika an'le izy noho izany tsy tokony hiteny hoe zay hatramin'izay tsisy navita an'izao fa zay ihany navita an'izao hatramin'izay na 80 taona zay tsisy navita fa zay ihany navita an'izao de hozy Andriamanitra hoe io ary ny 210 kilometra à l'heure rafale eto mibatso ray inona no teneninao eo omenao tsiny zany Andriamanitra nanao an'le rivo-doza satria resaka voajanahary le izy fa tsy hoe nataon'olombelona fa any ampovoan'ny ranomasina any le izy miforona resaka hafanana sy ny sisa resaka teknika be de io izy io nandeha aloha ny le fito le orambe le mbola fahavaratra iny efa niraingiraingitsika teto Antananarivo moa zany no hita tonga indray anahy le anarana ohatrany tena tsy hoe ohatrany fa mahafinaritra be le anahy anahy de iny izy iny de tonga indray ty batsoray efa manambana any ananany ary mafy de mafy le izy ozy le naman'izay hoe tena ozy le naman'izay hoe tena rivo-doza adala be io misy dikan'izay le hoe adala be zay tena hoe mandravarava ary le izy hoe miadana ny fixant zany dia ianao zany ohatrany hoe miteny an'izao hoe tena mahay tsisy ohatranay sy ny sisa reo mpanohatra reo tsy teneniko tsony le vocabulaire fa mandreraka be le vocabulaire anankiray izay le tena ohatrany hoe manambany izay amin'ny teny frantsay fantatrareo ny tiako tenenina fa de hoe manao tsikera-botolo sy ny sisa tsikera-botolo ahoana satria itiny zany zao resaka fireneny ty resaka malagasy ty tsisy anavana mihitsy ty hoe reto manaraka ny foto-kevitra zao reto manaraka ny foto-kevitra zao tsisy an'izany fa tena hoe Madagasikara malagasy ray manontolo no miatrika an'ilay rivo-doza de ao anatin'izay dia tsy tokony izy zany hoe andeha anaovana hoe fanararaotana amin'ny lafiny maro zay mantsy le tena zavatra tsy mety hoe manararoatra zany misy le manararoatra amin'ny lafiny atao hoe tontolo politika
dia misy manararoatra amin'le hoe samy eo ihany samy mpiaramonina eo samy malagasy dia tapitapika eo dia akarany sasany ny vidinena nefa mbola le stokony tao mbola tsy tapitra akory le tao magasin tao dia hoe zao hony misy cyclone hony avy any dia efa akarany sasany le izy zany le tsy mety zany dia ohatrany hoe lasa tsy hoe ohatrany fa lasa mifampihinana zany lasa mifanambaka ilay vahoaka zany no mivoka-javatra fa na izany na tsy zany misy mpitondra mipetraka eo anjaran'ny mpitondra zany no mandrindra ny zava-drehetra raha ty amin'ny antoko politika izy zao raha raisika zao hoe ny tiako Madagasikara misy mpandrindra nasionaly ao fatantsara ny andraikiny ary zany fandrindrana nasionaly zany dia zavatra goavana be mihitsy zany mandrindra nasionaly ka raha fiainam-pirenena zany misy fitondrana mipetraka eo dia anjaran'ilay mpitondra no manao ny fandrindrana isan-karazany satria ny mpitondra fanjakana no mpitarika ny vahoaka no tarihana ry zareo no mametraka ny stratégie isan-karazany satria ry zareo ny exécutif ry zareo no mpanatanteraka ao anatin'ilay toetra razany ka raha hoe tonga ny loza tahaka an'izao rehefa tonga io dia tsy maintsy atrehana satria le loza zany eo ny misy fiatraikany be dia be io resaka fambolena ny resaka fotodrafitrasa io amin'ny sary io zany zao reny ny fahavoazany reny ny resaka trano ny resaka lalana ny resaka PPN ny sakafo sy ny sisa ny resaka fanafody ny inona koa ny zavatra hoe tena mahakasika ny fiainam-bahoaka dia voakasika io daholy ka raha ohatra ianao zany efa atao hoe any Maurice io zany zao dia jereo amin'izao le izy dia raha ohatra ianao zany ka taitaitra fotsiny ao anatin'le izy taitaitra fotsiny dia hoe varina ianao manentsika amin'ny mpanohatra tiana varina ianao manao zavatra hafa any amin'ny resaka hoe fotodrafitrasa izay misavona be any tsy fantatry ny olona hoe tena tsisy fetraka ny olona mivantana ny resahanao dia lasa voamaika izay miteraka fahasiaranana ho an'ny olona izany jereo tsara zao ny fotoana ny laniana nanaovana an'ireny communication momba ny resaka téléphérique reny ny fotoana no laniana nanaovana hoe fandraisen-dahatra momba n'ireny Rothschild reny ny fotoana ny laniana tamin'ireny resaka hoe fédération malagasy amin'ny baolina kitra sy ny resaka barea reny fotoana daholo ny lany amin'ireny ary ny fotoana dia misy lanjany raha ohatra ianao ka tena hoe manana andraikitra ianao zany ka mahatsiaro hoe responsable dia misy dikany daholo ny fotoana rehetra dia anjarantsika zany no misaina tsara hoe lany fotoana tamin'izao ary ny communication dia tenentsika hoe misy vola mivoaka amin'ireny fa tsy hoe mandeha fahatany fotsiny amin'izao raha ifanasa vangy any anaty Facebook any misy vola mivoaka ane zany misy zavatra lany zany raha anao communication ianao fampahafantarana zay zavatra ampahafantarina any ohatra hoe ny eo anivon'ny fitondrana ho zao hoe nanao communication be izy tamin'ny resaka téléphérique nanao communication be mihitsy izy tamin'ny resaka inona moa télé tambavy ity CVO efa mambolana maro dia eny foana zany sy ny sisa fa nandritra n'ireny fotoana ireny tany amin'ny 5 volana lasa ngatsika dia nahenao n'izany resaka hoe fiatrehana ny rivo-doza zany tsy nahenao an'izany loatra gatsika dia naheny loatra hoe resaka hoe fanadiovana lakan-drano efa olona firy ny tonga teto amin'ity seza teto akaiko ty efa olona firy mipetraka teo ny teny hoe ny any loatra ane ka misy lakan-drano amina kilometatra maro tokony amboarina misy barazy tokony amboarina sisy tamin'le mbola maina be le nidoran'ny anandro daholo le volo dia tsy sananetsa zay naketsa tonga dia maina dia avy eo ngorodana be indray le rano dia tsy tatsony zay ataon'le tantsanzany tamin'ireny fotoana ireny zany no tokony nandaniana fotoana hoe fiatrehana n'ilay cyclone fiatrehana cyclone ho tsy ao anatin'ny tapa-bolana tompoka na ao anatin'ny ray volana fa amin'ny embolana mbola tsy tonga le cyclone dia efa miomana ianao apetraka ty zao vao hita indray le politika amin'ny fikoropahana makatsika makarisana tsisy miteny mihitsy hoe tsy mety zany mety zany famonjena amin'ny hoe maha malagasy hoe samy malagasy tsika
Fa raha ohatra ianao ka nandany fotoana ka hoe nikarakara ny lakan-drano ny tatsa, nandany fotoana ianao a nikarakara ny barazy, tsy le hoe barazy be ngeza be reny tiany tenena fa le ampiasaina amin'ny fanondrahana velara-tany maro eny ambanivohitra, raha lany tamin'izany ny fotoana tany aloha tany dia everina fa mba hoe mba maivamaivana kokoa ny fiatrehana an'ilay fahavoazana izany. Ka fotoana lany tamin'ny resaka baolina, lany amin'ny resaka téléphérique, tsy fantatra intsony zavatra hafa, zany no nandaniana fotoana. Dia zao nefa dia hoe io ary le tena hoe zavatra tena hoe midona amin'ny malagasy io vao mikoropaka izany niatso mikoropaka dia mandeha ny tima mizara ny ery satria amin'ny maha-olombelona misy miteny iray mantsy hoe io indray ny tima fa manararoatra an'le hoe manao récupération hoana ny tima mbola tena miaina tsara atoko izay hoe tena efa voasedra miatrika ny rahapirenena raha manao fanomezana izy normal be zany fa tsy misy hoe zao iny moa hevitra iny aseho an'ny sasany ihany anazy ihany ny azy zay fomba ilazany azy fa zay no zava-misy. Dia eo zany no apetrakatsika tsara hoe ny toe-javatra tahaka an'izao no ahitana ny fahaizana miatrika an'ilay loza. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mahay miatrika sa tsy mahay miatrika. Le hoe miatrika tsy hoe eo ny eo fa efa tany amin'ny volana maro lasa no hitsarana an'izay. Zay tsy teny fa anareo no mitsara an'ilay izy fa ny anay moa zany dia milaza an'ilay zava-misy dia mitarika fotsiny. Indrepandea namana faniry zao raha vao mandeha zany zay resaka cyclone zay miakatra ny rano sisa dia tonga ny aretina. Dia misy ihany koa nefa ny aretina izay azo soroana, azo arovana ny tenan'ilay olona amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny. Vaksiny resahana aloha zany zao dia hoe fiarovana mba tsy ho azon'ny coronavirus. Zay aloha zany zao malaza. Fa sao dia tsy fantatsika fa miampanapana ane zao ny renim-pianakaviana, ny ray aman-dreny amin'ny resaka vaksiny izay efa mahazatra sao dia tsy fantatsika zany. Fa nakaiza indray zao le vaksiny BCG? Nakaiza le vaksiny BCG izay atao amin'ny ankizy madinika, le hoe misy renim-pianakaviana zany dia teraka izy dia io zany misy an'le carnet dia hoe reto ny vaksiny tsy maintsy atao dia iny moa zany misy hoe isaky ny zao afaka 2 volana dia zao isaky ny 2 volana efa misy fepetra teneniny ao amin'ny tompona andraikitra ao amin'ny tompo-pahasalamana. Fa rehefa nanontany izahay dia nisy koa ny taraina tena tsisy le vaksiny BCG fa inona koa zany? Aka le vaksiny BCG teraka dia hoe andeha hanao vaksiny dia hoe tsisy fa hoe pénurie na pénurie ny filazana io na ina efa tsisy ny dikan'izay. Dia nefa ny ain-jazakely aina no arovana ny vaksiny iny miaro dia zany zao dia ahoana zao zany? Dia ndia hikoropaka indray zao maheno miara-manonja indray dia ndia hikoropaka indray hoe inona indray zany, ahoana indray zany? Nefa zany hoe vaksiny ho an'ny zazakely zany dia tena hoe priorité amin'ny priorité zany tompoko. Tsy hoe manamaivana ny an'ny olon-dehibe fa ny zazakely mazava loatra fa tafiditra ao anatiny hoe marefo izy. Ary raha vaksiny izay natokana ho an'ny zazakely satria izy vao aina vao atao hoe vao tonga ety amin'ny zao tontolo zao dia tena mila fiarovana be mihitsy ary tsy adala akory ny manam-pahaizana nametraka hoe reto ny vaksiny atao amin'ny zazakely dia misy fotoana ho moa izy iny dia avy eo misy rappel dia avy eo misy koa ny vaksiny hafa rehefa aneriana any fa misy an'ireo le vaksiny tsy maintsy atao zany ary alohan'ny hidirana any am-pianarana raha misy vérification reny fa tsy afaka hoe midikiditra any am-pianarana hoe indrindra hoe hanala fanadinana sy ny sisa CP moa fanadinana mpanjakana voalohany indrindra dia misy vérification momba ny vaksiny dia le ankizy alefa mandeha manao vizity manao vizity ianao hoe ahoana ny toe-pahasalamana dia jerevanao ny resaka vaksiny
de zao zany zao de tsy hita le BCG de ahoana ndray de izandray mpanohatra indray ve zao no nanao an'izany mahatonga an'izany BCG zany tsisy sa inona de any amin'ny privé nefany a misy mivarotra hoe 5,000 isa R1 fanadiadiana nataon'ny mpanao gazety zany ary zay mpanao gazety mandehandeha tena mijery an'ilay fiainam-bahoaka fa tsy mistyle any ananonanonany fotsiny dia petraka ny teny zany ny olona eny anany eny ka misy mahita ihany hony misy aloha vola hony sy ny sisa raha reny fanareny vaccine reny aloha zany eny amin'le toeram-pitsabony ny fanjakana de gratuit zay mahazatra fa any amin'ny privé zay maha-privé azoko tsisy hanomezantsiny ny privé zany reny le toeram-pitsabona tsy miankiny reny satria ny azy hafa mihitsy gestion ny CSPD sy ny namany resaka fanjakana zany mazava tsara mihitsy le izy de avy eo zany lasa lay olona lay mpiaramonina lay olom-pirenena malagasy no lasa famaly eny anivon'ny fiarahamonina eny hoe zanakiriana eny nahita vaccine ihany de ny anay tsy nahita ny le anankiray zay zao tamin'ny faraparan'ny herinandro teo efa toeram-pitsaboana amin'ny fanjakana anaky 3 no ny tetezana de hoe tsisy vaccine BCG de ahoana ndray zany fa nga izy io vitany tsisy fotsiny ain'olombelona zany le ato ananonanto izay tena hoe mila tena karakaraina tsara de oka aloha tsy iteny ray sasany hoe ka ny coronavirus tsisy idiran'ny coronavirus zany tsy misy idirana zany ary zay no ilazana hoe lay fomba fitantanana no tsy ao araka ny tokony ho izy fa raha resaka hoe vaccine BCG zany zavatra routine ane zany routine zany efa iainana isanandro zany na misy coronavirus na tsy misy coronavirus tompoko dia zany vaccine BCG zany zavatra efa tokony efa fanao zany fa tsy hoe tapitapika eo de hoe zao zany hoe tsy de azo eritreretina mihitsy zany hoe misy excuse manoloana an'izay satria ain'olombelona le izy ain'ny zazakely ny olon-dehibe ato efa ataon'ny coronavirus miampanapana tena hoe miampanapana maty ihany marary ihany ato amin'le zazakely va hoe mbola hoe aina vaovao izay tokony arovana anisan'izany fiarovan'izany ny vaksiny tsy araka ny tokony izy fa de hoe tsy misy zany ny valiteny azo an'le malagasy mbola tsy misy aloha le BCG de tsy misy fanazavana hoe ahoana na ahoana fa dia amin'izao fotsiny raha ohatra hoe misy fanazavana hoe alefa ty amin'ny miara-manonja sy ny sisa hoe momba zany tsisy problema mihitsy fa alefa satria fandarina ohatrantonany ho an'ny rehetrarehetra ho an'ny tompontsoan'ny malagasy tsy akanavaka ny dikan'nytony miara-manonja MBS radio Madatony fa tsy araka ny mety eritreritra ny sasany any ambadimbadika ihany hoe tsisy ilana an'izany fa zao ny sasany mila fa ny maro sasany tsy mila fa ny maro dia mila satria ilaina ny miteny an'izay zava-misy izay de iny zany ho anisan'ny sationy anankiray ny ahitantsika n'le resaka fomba fitantanana daholo zany rehetrarehetra zany mandeha any amin'ny resaka fanafody ainona fimenomenomana mandeha any amin'ny resaka PPN ainona fimenomenomana le fimenomenomana resahana eto le miainga avy any amin'ny vahoaka ary matoa zany le fimenomenomana misy dia efa mitraika any amin'le fiainan'le olona andavanandro ilay izy PPN menomenona ny olona satria miakabidy menomenona ny olona amin'izay resaka fanafody zay satria lafo loatra menomenona ny olona amin'ny resaka fahatapahan-jiro rehefa nyainana nandritra ny fotoana elabe zay menomenona amin'ny olona amin'ny faratsian'ny lalana io ndray zao eto Antananarivo eto de misy lalana vao atao hoe tsy nisy efa-bolana akory nanamboarana azy de efa misy goka sady fomba fiteny moa zay fomba fiteny andavanandro efa misy lavaka sady efa-bolana de misy miteny ka nisy ora de orana atao hoe tsy de hoe naharitra be ahoana no seho teto fa de efa misy lavaka sady le izy de petraka zany fantaniana ahoana zany ny momba an'izany rehetrarehetra zany aiza ny fanaraha-maso sy ny rehetrarehetra ao anatin'ilay toe-javatra de miresaka lalana ihany
mesimba ny lalana ny any amin'ny lalam-pirenena moa zany a de fa be deaibe sarina lefa teto fa de potika tsika ma tsy varinao amin'ny RN2 fa nga io ihany ny lalana tsy ny RN2 ihany ny lalana eto Madagasikara fa any Kodaoda any de misy Makasary de ampiseho zao ny lalana tary tena sahirana ilay olona de zay zany de verina foana am'le hoe tena resaka fitantanana daholo ny mahatonga an'io na inona tenenina fitantanana io zao Maurice misy tapaka ny azo sy ny sisa tena miatrika le Mauricianina de araka ny tenen'ny faniry teo hoe nendry zareo hoe fa tsara fiomanana izy dia afaka miatrika tsara an'ilay raharaha konetsika eto resaka téléphérique ny nandani-potoana resaka any amin'ny baolina any amin'ny bare any zao inona no randra-tarihana sy ny sisa nefa tsy fantatry ny eritreritreritry ny sasany hoe izy cyclone ne ary amin'ny volana janoary sy febroary ery zay efa fantatra amin'ny resaka tontaona zany isataona ao anatin'izay raharaha izay dia mipetraka tsara mihitsy zany zay le hoe voka-javatra daholo zao iainantsika zao tompoko voka-javatra zao fa tsy misy zavatra hoe foroporonina na hoe tonga ho azana miracle zany aza manantena zany tsy misy fa ny ataonao ihany no miteraka zavatra ratsy na zavatra tsara ary zavatra tsy ataonao ihany koa nefa tokony atao no miteraka fahavoazana ary ny loza de zao le fahavoazana raha hoe misy tsy mandray andraikitra de izy tsy nandray andraikitra tsy hiaran'le fahavoazana fa le ato amin'le maronisa ato le tsy fandraisana andraikitra ato metraika ato amin'reto vahoaka marobe mahantra 2.9 klasena hoe miaina ao anatin'ny fahatrana zay ane le tena tsy mety ao anatin'ilay fiainana fa tsy misy hoe resaka hoe flambotsiary na hoe miseho milay na hoe miseho be teniteny tsy zany mihitsy le izy fa matoa zany mandeha ny tsikera sy ny hoe fanehoan-kevitra maro isan-karazany de misy antony foana ao faraparany namana faniry ny teny ianao teo hoe nisy fanampiana avy any velany de mba anjery zany ny tena manao fampitahana zay moa tsy maintsy mampitaha foana matao ny fampitahana dia niraisana zany tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana niraisana tamin'ny fitondran'ny président Hery Rajaonarimampianina de raisana zany zao ty régime iainantsika amin'izao fotoana zao ity rehefa misy ny atao hoe loza voajanahary takan'izao anisan'izany koa ny valala asa raha tadidinareo le valala le tonga teto Tananarivo tena feno valala ny tanàna de misy koa reny zany loza voajanahary ihany koa reny de eo ihany koa moa zany io kere efa trehan'io de ty zany zao ny rano miakatra ny rivotra sy ny sisa fa raha atao ny fampitahana rehefa mitranga ny toe-zavatra takan'izao dia aingana de aingana ny fanampiana avy any ivelany mena Madagasikara nandritra ny fotoana ny tantana amin'ny président Marc Ravalomanana sy ny président Hery Rajaonarimampianina rehefa mitranga ny ohatr'izao de aingana be mihitsy ny fanampiana avy any ivelany be deaibe ny arsiva any so ndray misy miteny ihany hoe laza masaka zany tsisy laza masaka zany amin'ny anao manjery takanytony tsy azo atao zany hoe laza masaka fa any daholo ny arsiva fa ny zavatra hita amin'izao fotoana zao namana faniry teo nanonona tombola hoe avy any amin'ny inona moa izy teo sampany firenena mikambana sy ny sisa dia rehefa atao ny fampitahana dia tena hoe maivana zany ary amin'izao aloha ilay fanampiana avy any ivelany nefa ny fitondrana amin'izao fotoana zao efa décrété hoe inona moa hoe état de sinistre national enjana be ne zany goavana be ne zany hoe tena hoe sinistre national dikan'izany national zany de go hatrany Tuliara Mazanga hatrany Tomasana zany hoe Madagasikara ray manontolo zany no voafoaka ao anatin'izay goavana be zany ka raha raisina fotsiny zay teny zay ny lozika vao mipotra izay teny zay zany hoe vao vita ilay ino ty izy ty le conseil de ministre nilazan'iny ny apitson'iny ihany raha ny lojika ny apitson'iny ihany de fa
tokony miazakazaka daholo ny fanampiana avy any ivelany ny firenena ohatra hoe fiarah-miasa bilatéral entre firenena dia eo ny sehatra raisam-pirenena ny fikamban'ny raisam-pirenena nation zay multinatéral sy ny lozika vao vita iny vao vita iny a filazanana iny hoe resaka national mihitsy ty resaka sinistre ty a dia tokony mirarakopana mihitsy ny fanampiana fa tamin'ny nitondrany président Hery sy président Ravalomanana tsy mbola nampiasainy izay terme hoe iny ty izy ty état de sinistre le sinistre hoe national zay mbola tsy mipotro zay fa zao niazakazaka ny olona avy any ivelany nanampy ary nantany mihitsy inona no nampianareo mihetsika daholo ny ambassador ny firenena reny tena miasa tany ivelany tany satria reny le mahasovoa antsika zany misolo tena ny fanjakana sy le vahoaka any zany zay indrindra fa itsika zany zao a any ivelany mbola betsaka ny firenena tsy ananantsika mahasoivo dia la de raha hitarina le izy a dia hoe reny mahasoivo reny ko no anisan'ny asany zany hoe mba hoe mitady hoe partenaire ny toekarena sisy satria tsika tsy afaka manoatra amin'izay satria tsy dia manana masoivo loatra ny ao frantsa aloha tsy aintsazina satria io no akaikindrina sy any amin'ny firenena zay hoe efa tena voatonontonona fa ny amin'ny firenena hafa zany a dia mbola tsy ananantsika masoivo dia latsika miazakazaka any amin'ny Rothschild hoe Rothschild hono hitady partenaire sy somary vadika toe-karena kely dia betraka koa nyfanteny atao inona zany ny atemera-varotra ny atemera-varotra hoe manana andraikitra goavana be koa izy amin'ny resaka fiseraserana amindreo lay mpandraraha avy any velany sisy zany hoe manamaizy azy daholo zany fa ny antsika eto a tsy zany no fipetraka lay raharaha dia zay le izy hoe efa hita mibaribary mihitsy zany zao a lay toejavatra ny amin'ny hoe io le itsika tena hoe sahirana efa ataon'ny coronavirus miapanapana dia riatan'ny rivodoza iana dia tonga indray batso iray dia tsaiko tsony fa dia tena sahirana le vahoaka malagasy fa na izany na tsy zany raha mbola misy mifarany tsy ho foana mihitsy amin'ny fanantenana ndaodray ry farivo ka tia moa zany sady manao kokoa antsika rikina satria misy mpanaraka antsika zany tena mahafinaritra be mihitsiny dia manara-maso amin'ny fomba rehetra hoe mba hazona le fandarantsika zany taky ny any Bordeaux dia ny any La Réunion Sainte-Anne ny any Maurice izay tandindon'ny batseray amin'izao fotoana izao ny any Brest ny any Bretagne ny any Frantsa any dia anaovana kokoa anareo zay tena tsy mahasaraka tsy mahafoy an'ity fandarantsika ity zany dia mahafinaritra ny fiarahana ary misaotra betsaka tsy mahafoy anay satria raha ohatra moa ka miteny eto foana zay ka tsisy atsika zay manaraka sy mihaino zany dia zava-poana ianjo zavatra rehetrarehetra ary tsika rehetra dia samy tany ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana ny mpiray tanindrazana dia mandany amin'izay hoe vola mikarena zay mba ahazona ny connexion zany mba ahafahantsika ihany koa mahazo ny herinaratra fandray zany amin'izay fomba rehetra ahafahantsika mahazo izany ny eto atoerina moa efa nresaka teo betsaka le izy fa dia nisinganina zay zany reo namana ny mpitan-dranomasindreo dia eto mbola manentana ihany rina ho an'ny fanampiana izay atolotsika ny VVSD zany na vehivavy vonina sa diaspora zany izay fananao anjo zany fanampiana mpiray tanindrazana zay mbola mandeha moa zany amin'izao fotoana izao dia ny adresse email zany dia ny vvsdiaspora@gmail.com zany no ahafahanareo mifandray amin'io fikamban'io mba ahafahana mifanampy ho an'ny aty Madagasikara zany ny resaky rina teo fotsiny no tiako andraisana azy dia hoe ny trangan-javatra miseho zany zay le anticipation zany dia ahafahana zany mandray ny hoe aloha mandritra sy aorina na hoe avant pendant après dia io zany mba ho diniantsika mba ho hitantsika eto zany le izy satria zay hoa ny tenentsika ny eny miara-manonja ary zareo zany dia lasa ny azakazakaingana zany satria idonany Tomasina zany le rivodoza zany dia ho hitantsika eo zany le hoe aloha na mialoha sy le mandritra sy le aoriana zany dia eo le tenentsika hoe teny zao mbola tsy misy rivotra be zao satria rehefa misy rivotra ao rehefa kelikely dia tsy tafainga amin'ny faramanidina zany
de mbola tsy tapaka koa ny lalana amin'ny éboulement de alefaso any amin'ny faritra rehetra any Atsinanana ny Atsimo Atsinanana ny Analanjirofo ny karazam-panafody rehetra de rehefa miresaka fanafody tsika rina so de eritreritra foana zany ny hoe le générique le tsotsotra le paracétamol ny doliprane ny le inona moa le mahazazatra kely atsika le métronidazole de le fanafody le vitamine C mety ilainy zany miaraka am'lay mahazatra atsika ny covid-19 fa rehefa miresaka fanafody tena le tena ilaina mihitsiny satria rehefa mandeha ohatran'izao manko le rivo-doza sy le loza voajanahary de matetika zany maloto le rano de fomananao daholo zany rina amin'ny hoe ahoana raha ohatra ka misy aretin-kibo de inona no mifandraiky am'izay de zay koa fanafody mila mifandraiky am'izay satria tsy possible amin'ny paracétamol ny aretin-kibo ohatra zany efa mila dinianareo daholo de nzao zany rehetrarehetra zany rehefa tokony misy stock an'zany ao mba ahafahana miainga zany salama manko zany ny mpanafatra fanafody zany ny atsika zany de iny miparitaka de ahoana ohatra zany ny eo anivon'le salama so de tsy haitsika zany no mijery an'izay satria mila an'zany gratuit na fanafody zany sy mila an'le soin koa zany le vahoaka malagasy zany ahoana lay resaka manebesisy rehetrarehetra tokony hiparitaka any amin'ny sehatra rehetrarehetra any ny amboniny zany moa tsy ferana ny am'izay mety hoe ahafahana zany mameno an'lay tena mety ho aretina zany hitranga ao anatin'izao trango zao de zay le anton'le tenentsika hoe engany ka tsy fanjakana mpizarakobakatsaka fotsiny zany le fanjakana eto satria tsaroko tsara rino tamin'ny andro tany amin'ny 10 taona 12 taona 15 taona lasa isan-kerinandro tena nafinaritra mihitsy zay trango zay satria zay mipetraka teo an-janahary de misy namana kely maro samihafa de hoe lasa izy satria le ilalao moa tam'zany mbola nisy fotoana le mbola tao anatin'le bandy kely tany amin'ny 30 taona lasa akory ny ary zany de mbola milahatra hony vitsivitsy milahatra any Masera ny Manjakaray inona le izy milahatra an'le vovon-dronono milahatra kobakatsaka nisy koa mofokatsaka tany amin'ny Masera ary saika zay daholo ny nanerana Antananarivo sy faritra rehetra ny anenina Madagasikara de misy an'le hoe Caire international de misy an'lay iny CRS Catholic Relief Service marobe zany teo anivon'ny sampany katolika sy ireo vondrona samihafa zany de nizara an'le kobakatsaka tsisy fanjakana nizara kobakatsaka tam'zany fa zao ianao zany mahita an'le fanjakana mizara an'le kobakatsaka mety hoe kobahaina le izy fa amin'ny endriny koa misy kobakatsaka le izy zany mandeha de ingany io itsika mba tsy ho fanjakana mizara kobakatsaka zany ny zavatra izy fa tena mizara an'le tena le besoin am'lay le tadiaviny le vahoaka amin'ny akapobe mihitsy le izy zay zany tena mba faniritsika rina zay zany le hoe manao anticipation zareo de efa vonimbonina daholo zany le zavatra rehetrarehetra hiatrehana am'izay mety ho fahasimban'ny rivodova tahaka izao ny BNZRC moa zany de hoe mieritreritra hoe efa manana an'izay prévision ny amin'ny karazana hoe otrabona amin'ity batsoray ity ve zany sa ahoana de anjarandrano ny efa mandinika zay miaraka am'le fitondram-panjakana fa zao lay sehatra iraisam-pirenena koa de manampy amin'ny Madagasikara fa saingy ny olana tsy voateny rina le sehatra iraisam-pirenena de angatantsika namana technician ny banque mondiale ohatra tamin'ny faharaiky amin'ny 30 volana janoary teo le tena communiqué amin'ny banque mondiale mihitsy ngera possible ty zao efa reprenez avant gazety le izy tam'ty zany fa ty zany zao tiako hita mihitsy manko hoe misy logo amin'ny banque mondiale le izy tamin'ny 31 janvier ty rina de milaza mihitsy hoe précipité mihitsy ny tena anisa miasa saina anisa mieritreritra anisany tena tsy tafandromandry le eo anivon'ny banque mondiale ho an'ny eto Madagasikara zany ny amin'ny anampina ny Madagasikara mahakasika indrindra ny fandalovany rivodoza ana teto Madagasikara zay nahitana trabona de ozy ry zareo hoe manoloana an'izany de ny andray ny andraikitray zay ary rehefa nandray ny andraikitray zay de misy an'le fiara-miasa ny fond d'intervention développement zany ny FID de amin'ny alalan'io FID io de misy lay asa atakalo vola ahafahana zany fampitsinjo ny fiarahamonina de misy an'lay tokatrano 740 zay mahazo fanampiana ao anatin'izay asa atakalo vola zay mandritry ny 20 andro de ohatrinona ny vola ao anatin'izay 100 000 ariary atitre tosika fameno jerevitra ary io tosika fameno le izy 100 000 ariary ao anatin'ny 20 andro amina tokatrano 740
zao zany raha ohatra ka mifanjakana nandrasanao amoakan'izao de tsy amoakan'izao satria rehefa mijery ianao de ozy le fanjakana ao anatin'le communiqueny hoe zay a de tena manao an'lay a fandraisana anjara am'le vatsitsintsotsotsika avamena fa manao le sehatra iraisam-pirenena rina manao isika 2700 ménage a de 100 000 ariary mandritry ny 20 andro a 500 000 francs zany zay efa natao io tany aminay a niatriana ny covid-19 de ry zareo raha mbola mitady an'le hoe évaluation détaillée de dégâts ao arina nlain'lay gouvernement satria rehefa nivory le conseil de ministre tamin'ny herinandro de misy an'le hoe reto daholo ny fandraisana fanapahan-kevitra satria niditra tao anatin'le état de sinistre national tsika le nandraisana an'le décret de iny le tsaroantsika tsara rina misy an'le évaluation détaillée an'lay a dégâts sy évaluation le besoin le isaky le département ministériel de ty zany par rapport ale ivoaka le évaluation détaillé ny dégâts zany hoe le tombana fitsitsaran'ny tombana am'ilay fahampotena zay ve mahadika an'izany riny évaluation détaillé de dégâts mety zay angamba le izy le tomban'le tsirairay am'le fahampotena zany de andray ny andraiky ny koro zareo le banque mondiale de io izy io mazava tsara tonjany mipiripirina any fa zao mailo a le sehitra iraisam-pirenena efa voadona de efa mailo ary efa mahafantatra an'le pratika sy le mode opératoire n'le fitondram-panjakana tsaroantsika tsara rina raha nijery zany am'le le communication le serasera-panjakana am'le unilatéral de hitantsika l'izy le RND io resahantsika io le tapaka de hoe fanjakana na vita azy de tena toerina ministry ny afavety sy ny prime ministre de averina sina kely de tena anisany name an'le toromarika koa ny filopirenena de ry zareo zany ny saika hoe anao an'le fomba mahazatra hatram'izay hoe oeraoerana sala am'izany mba hoentiny resana fa izy tena zato isan-jato nandray tanana fa mailo le ambassade Madagasikara ambassade ny Chine eto Madagasikara de namoaka fanambarany reo raha tokony izany raha nanina France eo zany le fitondram-panjakana tsy namoaka fanambarana ny ambassade ny Sinoa eto Madagasikara satria efa mazava zany le partenaire entre les deux pays le Chine sy Madagasikara anatina zavatra ohatran'izao de inona dikan'izay rina dikan'izay efa fantatra le firenena vahiny ny fomba fiasan'le fitondrana malagasy de nenazy ny ataon'ny tonga aloha de lasa izy nanoratra hoe izahay no niantoka ny fanaovana ny fivilianan-dalana na ny déviation nandritry ny 12 ora 12 heures izahay ny niantoka ny fanamboarana ny pombele nandritry ny 7 ora de hita tany de namoaka sary zareo so de ampime de io le sariny CGC sy ny GRBC rode de inona angamba lehibe zay inona moa le bread tetezana amin'ny teny anglisy izy io zany lalana tetezana China ohatrohatran'izay fahafantarako an'izy io de mailo zareo de misy an'le camion be sy ny sisa misy an'le le anaran'le orinasa nasehoany tam'le sary fa le fanjakana manao an'le communiqué etenivo mipazy ny présidence sy ministère sy tsy miresaka mihitsy am'le fanampiany le orinasa fa rehefa adona an'le sinoa le izy hoe ny sinoany eny nanao an'io de iny am'izay zareo ange tsy hoe fitaovana zato isan-jato no mendry zareo fa zavatra kely tsotsotra fotsiny tety amin'ny lafin-javatra ohatran'izao no nataony zareo io le fanambasana io etsiky ny vondron'ny fiarahamonina ozy izy sinoa eto Madagasikara zay angely izy efa mivankitsika itiny sinoa izy nanao an'le lalany RND de tapaka tompoko sy le déviation de io ndray banque mondiale amiteny tamin'ny 31 janvier hoe zay manao tosika afameno 2700 ménage azo an'io 100 000 ariary mandritry ny 20 andro le izy banque mondiale no miteny tosika afameno rehefa de niantsika de ohatrany hoe projet an'ny fanjakana ve le tosika afameno oui de niraisiny le de banque mondiale koa mbola miteny eo am'le communiqué-ny hoe mbola miandro koa zay am'le évaluation détaillée le dégâts zay ny resahana atao anatin'le conseil des ministres tamin'ny herinandro le nandraisana an'lay état de sinistre national le misy an'le évaluation détaillée ny dégâts isaky ministère rehefa vita zay de hoy ny prime ministre hoe apetraka am'izay évaluation le besoin le ilany le départementa samihafa dikan'izany
mandeha daholo zany rehetra manampy amin'ny Madagasikara fa raha ohatra lizy ka tsy resahana ohatran'izao dia mandeha sens unique fotsiny na unilatéral zany rina le communication an'le fanjakana dia mibona rery izy eo hoe tena izy manao baolina izy no mijijy azy izy fa ny avy any ivelany tena manao mailo ahoana kosa injecté milliard ave izy dia tsy mba ho tenenao anatin'ny communication officielle kosa zay le français ne zany lôzika fomba fiasa normal ane zany reny ary zay le tenenitsika nge misy zavatra tena tsy nahazatra n'ity fireneny ity mihitsy hatramin'izay ny lasa entiny any an'le pratika sy le mode opératoire banque mondiale nanao an'izao zay tonga dia any amin'ny gazety mbola ho avy zao za sura mihitsy renitsika hitantsika eo fa mbola tsy maintsy misy fanambarana ny sehatra iraisam-pirenena avy zay koa nanao ohatran'izao satria fatany fa le fanjakana tsy anana reconnaissance mihitsy am'le zavatra ohatran'izany dia eo koa bon fomba fiasan'ny communauté koa moa zany sy ny firenena ohatran'ireny miresaka ny zavatra ataony fa zany hoe azo ny ataony ihany tsy miresaka amin'izay raha fatany fa tena iresaka le firenena satria re koa mba mieritreritra sao de hoe mitazapotsiny ve zay non tsy mitazapotsiny le firenena dehibe sy ilay vondrona iraisam-pirenena eto Madagasikara zany fa mba mandray ny andraikiny izy dia mailo izy dia eo amin'izay tsika iverina rehefa verina amin'ilay adevitra hoe tonga any ivelany ihany zany any Thomas moa fa tsy ivelany zany filoham-pirenena dia mijery an'le zava-misy fa ity mba tsetsatsetsatsi ary sarina fa tena variana sy gaga sy tena talanjana hoe ay tena mizaka ny tseraneny ty malagasy ty fa masiko zao no nahita satria za moa zany amin'ny akabeany zany dia nresaka fitantanana tokantrano dia iny madama iny fampandehanana amin'ny akabeany zany fa ianao zany mba le weekend iny dia mba le mitondra fiarakodia fotsiny nataonao dia mitondra ny madama sy ny sisa le mba manao an'le zavatra kely le hoe provision sy ay izy ty le vary le gasy mena rina efa 3,000 ny kilao ariary eto Antananarivo zany le gasy mavokely 720 ny kilao le dista 500 700 720 ny kilao ary kovera 420 4,000 ny kilao eto Antananarivo le karoty 2,000 ny kilao le ovy 510 ny farafamora ny kilao an'ny ovy 2,000 izy amin'izao fotoana zao misy an'le ovy fanendy reny ovy meva reny misy jaingy misy bandy akama sy ny sisa zany zava-misy eto gaga hatramin'ny hoe ny titimenaka aty zany riny efa tena tonga hatrany amin'ny 10 sy 100 alina tena tsy neritreretina misy ny voanjobory tsy tahotra ny sasany eriana kely 2,000 ny raika apoka voanjobory lena dia ositsika hoe zay zany lefa fiaina malagasy le atody zarazara mahita 500 fefa misy 900 dia gaga omaly zany nahita zay ay ve efotr zao ty zavatra ty le ena tsy nentinidina ntsony 15,000 ariary ny kilo le enomby dia tena ozy ianao hoe mafy le malagasy tena mafy le malagasy miaritra anatin'le situation ary rehefa jerevantsika zao rina zao trangan-javatra zao dia ozytsika hoe mbola atahorana zany le inflation par rapport amin'ilay ino moa zany le tosika mafy be amin'ilay resaka aretina resaka cyclone resaka le hoe tsy manana alay politique de l'emploi le fitondram-panjakana ary le izy ny loza ao anatin'le izy dia zao miakatra daholo ny rehetrarehetra resaka vidim-panafody ianao teo dia ohatran'izany vidim-penina amin'ny akabeany ety anivon'ilay PPN zany resahantsika zany kanefa ny olana ary tena grave tsika rina dia zao tsy miakatra le karama ie tsy miakatra satria raha ohatra miakatra ary le ariary tena vao mainka mitotongana faran'izay tsisynakarinao raha ny karama nefa ny valeurany ariary midina dia ny eo ihany dia tena mazana be le izy aiza ny itovizana zany ny atody ray lafo no ny freana taxi be ny atody ray ane 100 e 500 freana taxi be 500 aiza ny impossible an'izany rinany hoe ny vidiny vary any amin'ny faritra antsirananany ary efa hitantsika tenentsika mila hitovy kilao amin'ny vidiny vary ray kilao sy ny euro anankiray
ny euro ray dia 4600 ariary, ny dollara 3900 na 4000 ariary. Teto Antananarivo zay resantsika zay masoko nahita 3 ariary ny kilao an'le vary. De mahita vary mora ihany rina, de inona le izy le stock ratsy ane zany stock zany 700 ariary ny kilo. De mahita vary ihany le Congo sy ny sisa igny, le Madrigal any amin'ny 2 eo. Fa zao tsy mahatakatra ny rentsolo le vahoaka. Le izy mitobaka fa le fahefany vidiny tsisy. De fa le fitondram-panjakana rina miteny an'le hoe vao nanafatra vary zao zay zao 1000 tonnes manana provision na vary tsika 100 000 tonnes mehery sy ny sisa. Mais ahoana raha le ao anatin'ny say le fitondram-panjakana rina rabe mananjara mieritreritra an'izany. Zao nambara tokla dideratsiraka zay heverina fa idôlina n'le mpitondra-fanjakana am'izao fotoana zao. Sy le mba hoe mba arahany zany am'izao fotoana zao. Ozy izy hoe ny firenena matanjaka any amin'ny taona 2000 any de zay manondrana be indrindra ny arenao aminy sy manana ambiampy. De vary nataony ohatra tamin'izany hoe ho mpanondra antsika fa tsy ho mpanafatra 2000. Ary iny nampiarahana andrefa toderatsiraka tamin'ny zay tsy mahay informatika na man tsy mahay mamaky teny sy manoratra amin'ny taona 2000. Zay efa tsinjolavitra zany le mpitondra tamin'izany. De zao zany tsika manafatra tsika. Ny vary tokony afaratsika ane riny de gapy. Zany hoe tsy ampy am'le filana andavanandro. Raha ohatra zany 3 millions na 4 millions de tonnes ny vary ilain'ny malagasy en une année na isa-taona, dia mety tsy mahavokatra am'izay tsony le tambaritsika noho ny antony maro samihafa. Ny tsy fahampiany rano, ny tsy fahampiany ny orana, noho ny fahalafosan'ny fitaovana, fahalafosan'ny masom-boly, fahalafosan'ny zesy, noho ny asan-dahalo, noho ny hoe very ny ompo sy ny sisa sy ny sisa. De mitsoka any ambanivohitra ny olona. Zany anisan'ny cause daholo zany mahatonga le hoe tsy ampy mivoka-bary eto Madagasikara. De am'izay fotoana zay zany tokony hitady hevitra le fitondram-panjakana. Zay nge ny ilaina an'le ministère ny fambolena e. Zay le ilaina an'le gouvernement ange zay e. Mba hijery an'izay hoe ahoana ny fomba etrehany am'izay. De vary tokony afaratsika zany de le gapina vary, le hoe vary tsy ampy ao anatin'le filan'ny vary isa-taona zay ilainy ny vahoaka malagasy satria fantatra fa ny foto-tsakafon'ny malagasy de vary. De zao nefa fiera le fitondram-panjakana hoe manafatra vary tena mandihy salego mihitsy ry zareo am'le manafatra vary. Le 20 sambo moa zany am'le voyage io côtiny io. De tsy jiniany ao anatin'izany hoe misy vola mivoaka be da be fa tsy mijanona eto toerana. Misy fikorotana ara-toe-karena vokatra zay importation be da be ataondrareo zay fa tsy manao exportation tsika ary tsy manao fambolentsika. Nefa fantatra izy reo ary raha tsy fantany de azavaintsika fa a vocation agricole Madagasikara. Pays à vocation agricole Madagasikara, dikan'izay mbola misy azo exploitena be da be ny tanimbary eto Madagasikara. Tanimbary zay resahako zay riny. Fa mbola afaka manao koa ianao am'ireny tanety be da be reny ny tendrombohitra sisy mbola azonao ambolem-bary reny satria misy rano mitsika avany reny. De am'ireny zay nge le nieritreretin'ny Filomar Karavalomana ahoana no anangonana an'io rano io e. Ka raha miteny io zay dame de tsy fomba fotsiny zany hoe ahafana zany mandefa ny rano any mitokony andefasana azy, na hoe ahafahana ihany koa zany manangona an'le rano de ho ampiasaina le izy. De le fomba rehetrarehetra tokony esany le ingénieur malagasy na le ingénieur agronome na le ingénieur momba ny rano. De iny rano iny rehefa aveo akoatrin'le hoe ao anatin'ny fahavaratritsika riny de miasa foana. Le malagasy nge afaka miasa foana riny e. Afaka miasa izy mamboly vary izy ao anatin'ny fahavaratra satria misy le rano. Ao anatin'ny maintany koa izy tokony afaka miasa satria misy an'ilay fanangonana rano natao tao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra ary misy rano maro be koa iny an-tendrombohitra azo exploitena. De le manao en étage le fambolem-bary de misy mitsika de tsy very am'izay fotoana zay le vary le rano fa miasa ety am'le tanimbary. 12 volana ao anatin'ny 12 volana zany tokony afaka amboly vary ny malagasy. Le teny député Rastany fa maninona ianao manondrana maninona izy ty manafatra vary. Io moa tsy mitovy le ranon'androna sy le zavatra ny ainany eny amin'ny tokatrano fisambatan'olona sy ny tazaina azy. De fiera le fitondram-panjakana de izy velona. Le tatsaha any Chine velona, le tatsaha any Inde, le tatsaha any Pakistan.
Vietnam. Vietnam, any Cambodge, any am'izay anafarana an'ireo vary reo ny tatsaha velona, fa le tatsaha malagasy sy le vaoka malagasy ikorotana le vola sy ilay toekarena amin'ny akabeny satria be loatra le importation mihoatra n'le exportation de tsy miaina le toekarenao de tsetsina de tsy mahay an'izany moa zany ry fanatika sy ry piso samihafa. Le piso teneniko misy mbola toy an'izany fa ataoko piso tsotsotra fotsiny izy le manaradia azy zany de lasa miteny an'le hoe tena mety misy tsy misy fanjakana mbola navita nanafatra va nefa tsy fantatry zareo ara-toekarena mitarika fahampotena be zany rina dia zao moa zany zavatra iainantsika am'izao fotoana zao mbola misedra n'izay zany de anisan'le hoe sady tsy fahaiza mitatana tsy fahaiza mitondra dia mitaranaka mipotika eo anatin'izay. Eny ary efa taza koa ny député Fetra izay hiakatsehatra eto ndray afaka minitra vitsy namana faniry moa no hiaraka amin'io rehefa avy eo zany fa resaka vary any sika ny zavatra tsy azo ditsita koa aloha dia maro ny manampaizana momba n'izany tontolo amin'ny vary zany, tena maro ary tena nandalina tena nianatra momba n'io sehatra ny vary io. Le izy tsy resaka hoe fambolena fotsiny fa tena be dia be zany le tontolo resahana momba ny vary fa zao ny zava-misy ny olona mahay dia amin'ny ankapobeny mahay manetry tena. Efa nytenentsika teto zay mahay manetry tena ny tena olona mahay resaka teknika zany resahana zany satria raha vao resaka vary io zany misy teknika be dia be io ary maro ny teknisianina tena mahay tena nandalina nandany fotoana momba an'io fa ny tsy mahafehy an'le izy na ny mahafefe fa tsy tena feno zay le hoe ny tsy feno ihany no mikobana dia reny zany no misehoseho etsery io fa ireo le tena teknisianina tena mahay momba an'le raharaha manetry tena izy dia any amin'ny sisisiny ihany tsy eo amin'ny resaka vary ihany fa eo amin'ny fiainantsika eto Madagasikara mihitsy dia tsapa izany zavatra zany. Tsy le tena olona tena mahay zany no apetraka eo miandraikitra n'ilay raharaha fa olona mahaihay na resaka kamakama na resaka kajikajy politika dia zay foana no mahatonga ny tsy fandehanan-javatra eto. Taona 2024 zao tsika taona 2024 zany efa tsy tokony hanafatra vary tsony Madagasikara raha ny isa antsika tany malalaka be ity malagasy zany vao hoe 27 millions na ataontsika hoe 28 millions ara mbola velona tsara zany raha ohatra ka voakarakara tsara ny tontolo ambanivohitra. Tany amin'ny taona 2024 araka ny tenenin'ny président Ratsiraka hoe afaka manondrana makany velany mahavita tena eto Madagasikara raha ny resaka sakafo zany dia tafiditra ao ny vary. Zao tsika efa 2022 20 taona teo aorinan'ny taona 2000 dia mba ahoana hoy ny président Didier Ratsiraka amin'izany izy moa tamin'ny fahavelony niaina tsara ihany koa an'izay le hoe mbola tsy fahampiam-bary dia efa 2022 ve dia mbola tsy voafehy foana mbola tsy voavaha foana ny olana momba ny vary fa dia mbola eo dia mbola manafatra dia zao dia le fiainan'le tatsara zany mba ahoana io zany zao tonga ny cyclone dia efa natiana na tsy tiana io tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny tontolon'ny fambolena tsy ny vary ihany dia tonga indray ny taona manaraka dia cyclone indray amin'ny 2023 dia ohatr'izay foana zany ohatr'izay foana satria maninona tsy voavany any amin'ny olana fototra fa tsaingotsaingona zay le politika mitsaingotsaingo ka ny politika mitsaingotsaingo tsy havaolana mihitsy ninona tenentsika ny avany velany eny manampy fotsiny izy fa itsika malagasy tompoko no tompon-draharaha tsika malagasy ny tompon-draharaha fa ny any velany manampy fotsiny izy manampy tosika fotsiny izy ary raha manampy ny avany velany raha manao zao ny banque mondiale manao ny banky isan-karazany any velany any tsy ho an'ny mpitondra eto Madagasikara no hoe hiantefaniny izay fanampiana zay ny eritreritry ny mpanao fanampiana fa ny eritreritry ny banque mondiale ny eritreritry ny vondrony européenne ny eritreritry ny banque afrikana momba fampandrosoana ireo matanjaka be any an-tafy rehetra sampany firenena mikambana marobe raha mitondra fanampiana ry zareo na mampindrana ry zareo na mamery zareo dia ny vahoaka malagasy no ao an-tsainy
zany hoe le fanampiana zany na fampindramana na ninona zay vokatry indretratrina tokony hiantefa any amin'ilay avoaka malagasy noho ny hoe fahasairanana sinsisa zay aloha mila apetratsika tsara zay fa sao de diso hevitra tsika hoe tena ohatrany tena mandeha fotsiny am'izao fiaraha-miasa amin'ny any ivelany tsisy mandeha fotsiny am'izao zany fa ny any ivelany ihany koa de manao évaluation foana mametraka foana izy ny resaka hoe manahoana ny fomba fiasatra am'izay inona ny vokatra dia alefaso indray ny atao hoe mitatitra isan-karazany détaillé zany ny nisehatra reza-pirenena fa tsy izy zany mandeha ho azy zany fa le fomba fiasan'le régime eto Madagasikara efa fantatra ry zareo efa fantany tsy atoro vanjo adina amin'izany nisehatra reza-pirenena dia noho izany dia raha efa mame izy na manampy izy ny amin'izao fotoana zao zany resahana dia efa mailo hatrany hatrany resaka vary mbola tsy milamina hatramin'izao 2022 dia soaritsika eritreritra hoe lasa paty zany ny foto-tsakafo ny gasy satria zany zao rehefa tsisy ny vady dia tsy maintsy paty aloha satria ny vetivety dia inona zany rehefa mijery zany ny mpandinika fiarahamonina dia ohatra no lasa paty ene zany ty foto-tsakafo ny gasy ty zany kelikely fa tsy paty zany mihitsy ny foto-tsakafo malagasy sakafo ohatran'ny sakafo rehetra amin'ny paty fa vary no foto-tsakafon'ny malagasy ary maro miteny hoe hafa ihany ny lalan'ny vary fa na isesika paty eo ary ianao PDB no miteny an'izany fa tsy hoe inona akory fa mbola hafa ihany ny lalan'ny vary zany dia koa moa miteny ny mpitondra hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra ireo foana no iaraha-miasa dia na hoe 10 taona azy tsika Madagasikara dia tsy ho tafavoaka mihitsy fa dia eto ihany eno ny any velany ireny enony ireny ary raha zay ary nyteneny hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra ireo foana ny iaraha-miasa ka maninona ny raisina ny volany misy fanampiana zao hoe banque mondiale sisa ka maninona tsika no mandray ihany zany hoe atreto aloha tsika tsy afaka hoe mbola afaka mirehare be na ahoana fa dia zao raha te hirehare tsika dia fehezo aloha ny harem-pirenena ataovy tsara ny fandaminana ny fitantanana ataovy tsara ny système de contrôle amin'ny lafiny isan-karazany ajao tsara ny démocratie ataovy tsara ny mangarahara ajao tsara ny zon'olombelona satria zay foana ny lesona apetraky ny eran'izao tontolo zao ho an'ny firenena anankiray tsy Madagasikara reny fa sao indray ny sasany miteny hoe ohatra ny ilana valiny za Madagasikara zany raha miteny ve ny sasany hoe ampiaro ny démocratie hoe ataovy mangarahara tsara tantana sisa dia mila vaniny ve izy raha miteny an'izany tsy mila vaniny izy fitiavana raha ny dikan'izany tena fitiavana ny amin'ny hoe mandroso zany zay no tena hoe mahalaza azy raha tonga dia hoe itsina ny resaka fa tsisy an'izany hoe olona hoe andeha fotsiny amin'izao zany ny any ivelany ihany anie tena mitsiriritra ny Madagasikara amin'ny lafiny maro mihitsy mitsiriritra ny Madagasikara saingy indrisy fa dia mahamenatra ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao misy namana anankiray zay dia izao no tenenina tsy naninona ary alesany nataon'Andriamanitra ao Malagasy fa mba naninona ary raha mba nataon'Andriamanitra Amerikana na nataon'Andriamanitra Allemand na ohatran'izany zany ny teniny namana anankiray satria tena efa kivra namana dia izy mantsy azy za miteny an'izany lahy fa marina hoe zao mahazo antsika zao mahazo amin'ny firenentsika fa tsy ho zao foana akory io fa io dia aza mieritreritra hoe tena sisy tosy mihitsy zany Madagasikara dia tena tsisy pijery mihitsy fa jery eo tia mahazo antsika sinsisa dia zay moa no tenenina hoe rehefa tsika tsy maintsy miatrika foana ary io ohatran'ny bisikleta rehefa tsy mandeha ianao dia miongana le bisikleta le fiainana zany tena tenenina amin'izay fa raha mba hahafahanao zany mandeha foana le fiainana na le bisikleta dia tsy maintsy mivohy foana ianao amin'izay tsy very ny équilibre fa tsy hoe sendra ny olana ohatrao na sendra ny olana ohatrao dia io fa kivy dia io fa hivala-ketra ka tsisy an'izany satria isika manana taranaka fara mandimby eny ary namana faniry andray an'ny député fetra ianao dia omeko anao indray ary ny sehatra anoizana ny fandarana andawary eny ary dia makasitraka rina amin'izay fanazavana ny entinao samy hafa izay moa zany dia
mahafinaritra mihitsy mahena zany hoe ohatra bisikileta zany le tsy maintsy mivoy foana zany fa raha vao tsy mivoy zany de very zany ny équilibre zany tena marina tokoa zany Einstein no niteny an'izay. Albert Einstein zany anisan'le manana n'le faripahalalana sy le faripahaizan-javatra indrindra ambony be atodo eto ambonin'ny tany zany Einstein zany de soratsika riny am'izay andray tokoa tsika ny député fetra zay hiaraka amintsika indray zany am'ty alarobia ity maromaro loha hevitra horesahana miaraka amin'ny député fetra de rehefa ohatran'izao tsika zany de samy miomana ny amin'ny toerana misy atsika indray tsika hoe inona no hevitra voizan'ireo solombavam-bahoaka zany eo anivony antoko tiako Madagasikara zany za moa efa nahita ny député fetra ihany tamin'ity herinandro ty satria tamin'ny alatsinainy de nifankahita teny Ankanja teny amin'ny BC Anosy teny de teny amin'ny tribonaly Anosy teny de tamin'ny talata za tsy afaka moa zany fa antony samihafa fa mbola teny ihany koa député fetra zany tamin'ny raharaha Merilanto Manandafy teny fiadanana teny tena eo zany tsy mitsoakady ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara fa mifanotrona amina namana zay misedra olana tahaka reny de manararaotsika aloha zany miaraba ny député fetra sady manontany azy ihany koa zany ny lafin-javatra maro be samihafa eto anivony fandarantsika moa zany fa daolotsika hitondra am'izay hoe teny fiarabana mbola matanjaka somatsara ny solombavam-bahoaka ary miezaka ny atanjaka ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara ny anton'izany rehetrarehetra izany dia betsaka ny adidy amanandraikitra miandry azy ireo andriamatoa solombavam-bahoaka tonga soa ary miaraba faniry de miaraba ihany koa ny technician ambadika rehetra ao miaraba indrindrandrindra nareo mpanaraka tsy tapaka sy mpankafy zao fandarana miara-manonja tsy hoe mpankafy akory fa tsisy zavatra tokony hankafizina eto fa ianareo nirariana dia mba samy andray lesontsika amin'ny zavatra rehetra misy ary iaino ny hevitra nefa iaino ny mpitondra ihany koa de anjaranareo no mitsara anjaranareo mpiaino no mitsara hoe inona ny mety inona ny tsy mety amin'ny ataon'ny mpitondra na ataony ny avaty amin'ny fanoherana tena voniny izay ianao an'izany fa de ao anatin'izany no hitondrana ny araba tsy hanavahana atsika rehetrarehetra nefa manavaka kely nefa mialatsiny kopakopa-tanana raha no kopakopa-tanana ho an'ny eny boribory tany fahadimy eny indrindra ianareo eny Soave Masoandry Mamba izay nitsidianay tamin'ny herinandro lasiny tondranay fanampiny kely varavety zay mba vita zay zaka satria zahay moa tsy manam-bola be na mitantam-bola toy ny fitondram-panjakana sy ny fanjakana fohy be fa zay kely nananana sy voangona teo no ny fampizarana taminareo verina am'izay rehefa aveo no ny zavatra mahazo an'ireny olona ireny am'izao fotoan'izao fa ao anatin'izany koa nova kopakopa-tanana ny anareo any Tomasina ny Betainomby zay nanao antso manokana Betaina Aomby zay mifitenin-dralahy azy mihitsy fa raha tia Tananarivo mihitsy fa Betaina Aomby amoka zay zany ka de mampahery atsika rehetrarehetra any ihany koa tonga de hiditra amin'ny votoatiny zao resadresaka sy faneho-kevitra zao ny tenako anisan'ny horesahana moa araky ny teny namana faniry teo dia hoe tonga nanotrona ny namana sanatria tsy namana izy fa tsy nanana fifandraisana tamin'izany mpanao politika natao hoe mpikirakira ao anatin'ny tambazotra sosialy zany ny tena fa mahatsapa fotsiny fa manana didy amin'ny solombavam-bahoaka sy amin'ny olo-pirenena ny amin'ny zavatra nahazo azy tsy voatery hitovy hevitra mihitsy fa mahita fa misy ny atao hoe atsojay miatra amin'izany malagasy mpahitany-drazana zany dia tonga nampahery azy teny ary ny fanotrona taminy zay ny tena zava-misy fa ny marina dia tsy mpinamana mpahitany-drazana asa mpanao politika ve samy mpanao politika tsy fantatro asa zay fomba iklasena ny zany zavatra any fa anisany horesahantsika eto zany ny hevitra satria araky ny teny namana faniry dia teny tena teny amin'ny fitsarana teny Anosy tamin'ny fotoana nitondrahana very anazy tamin'ny alatsinainy de nefa ny pitsoniny koa dia mbola nisy solombavam-bahoaka namana sy ireo mpanao gazety ary namana hafa zay tonga nanotrona sy nampahery azy teny amin'ny brigade de recherche teny fiadanana ihany koa iresaka ihany koa tsika rehefa aveo makasika ny jirama ihany satria ny jirama moa na zay no anisany hanomboako azy izao faneho-kevitra izao amin'ny zao andro alarobia maraina zao namana faniry sy mpiaino ajaina aleo aloha tomboko amin'ny jirama
jirama zay raha malala fa orinasa-panjakana ary anisany resahako eto foana rehefa miakatra am'izao plateau miara-manonjy zao ny tenako voalohany indrindra ny tiako resahana am'izany dia ny fomba ihany ny fomba fiasa ny fomba fanaon'le fitondram-panjakana ohatra ray ao anatin'ny maro zay jirama izay de ny rahantsika nahalala ny zavanitranga tamin'ny voalohan'ny taona sa 2 janoary izay hoe nipoaka ny groupe voalohany tany andekaleka de tamin'izany sa ny transformateur poaka zany transformateur izany nisy antony zany toy ny zavatra rehetra misy iaina ny vahoaka malagasy am'izao fotoana hitenenako eto izao fanontaniana de hoe maninona ny tonga am'izao situation misy azy zao ty firenena malagasy tsika ty tany razantsika ity maninona tsaranareo ny mamaly fa hitondra ny hevitra hitondra ny fijery koa marina amin'ny apahany misy hevitra iraisany ava ty anivo mifanoherany zany ao anatin'izany ny voalohany dia hoe aloha nitondrako an'izay hevitra izay dia zao aloha aza ampiadinareo amin'ny vahoaka ny jirama aza ampiadinareo amin'ny mpiasan'ny jirama ny vahoaka malagasy tsy misy fahadisony ny jirama mihitsy na fahadisony ny mpiasan'ny jirama raha ny antony mahatapaka sy tsy mahampy ny herinaratra tsy njaraina amin'ny mpanjifa inona ny antony ianareo fitondram-panjakana no nanendry andreo atao hoe au fonctionnaire mitantana ny jirama ianareo ho iaho ka rehefa ianareo no nanendry azy de zao no nanomboanareo azy tamin'ny 3 taona lasa izay de nanao appel la manifestation d'intérêt natao hoe antso natolotrasa ny tale ny tompony andraikitra atao amin'ny jirama dia ny tena nahagaga hoe mbola misy ihany ve le etika misy ve le lojika fa inona ny zavatra nitranga ilainanao an'lay appel d'offre na nanao an'le tompony andraikitra nanao an'le antso izy ihany no voatazona hitazona n'lay toerana zay aloha antony anankiray zay any izy ihany fa tsisy tsy mahalala ny tale jeneraly teo aloha zany tiako tenenina izany raha izay de natao ty zavatra ty tonga de dinganiko nisy ny fampanantenana andre matofoloha fa 700 mégawatt ny vokatra ho vokariny zany jirama zany fa mbola ho ampiko 700 mégawatt zany de mitodika aminao andre matofoloha sy aminareo voaka tazomy amin'ny teniny ilay mpitondra fanjakana aiza le 700 mégawatt ary na io fipoahana tao andekaleka io ampahafantarana tsika mpiaino sy tsika mpanjifa fa ny antony io ninino ho lazainy ny tompony andraikitra ninino ho lazainy filoam-pirenena ninino ho lazainy ministry ny angovo ninino ho lazainy tompony andraikitra mpitantana ny jirama zay napetraky ny fitondram-panjakana dia noho ny fanaforsena sy ny baiko tsy ampiheverana natao ny mpitondra fanjakana nanao hoe tsy misy délestage ary tsy misy fahatapahana herinaratra mihitsy alefa any amin'ny vahoaka nefa inona iara malala ny zava-misy mpiasa ny jirama sy ny teknisianina mahalala tsara ary zay no mahatonga anareo hoe aza ny any mpiasa ny jirama sy ny jirama no menareo tsi na orinasa-panjakana fa ny mpitondra ny tompony andraikitra 100 isan-jato tompony andraikitra feno tamin'ny fipoahany zany milina izany zavatra mizaka nitserany aina le groupe sy le milina sy ny rehetrarehetra de nipoaka de zao no mbola tena mampome ao anatiny ary tsy mampomely izy fa mandreraka atao fitaovana ndray le fahasimbana sy le fanarenana hoe anehoana sy ampisehoana amin'ny vahoaka fa miasa ry zareo izy zao ny tompony andraikitra tamin'ny fipoahany no ny fanerenany le mpiasa ny jirama hoe tsy misy 0 coupure 0 délestage dia lasa am'izay izy fa manao selfie makasary tena miary toro manao ladina tany le ministry ny angovo tena miasa andro manalina mihitsy izay nandeha nitsidika tany ny filoam-pirenena nanao an'izao zao ny prime ministre inona tsy nataony izy mianakafa fa ianareo ny tompony andraikitra feno tamin'ny fipoahany iny zavatra iny raha izay manaraky indray de hoe araky ny teniko tsy misy le nampanantenena aloha mitovy amin'ny zavatra hafa rehetra na hoe namovorony ianareo de ohatra ny rendrika le vahoaka babonareo fa ay le izy fampanantenana pokaty ny 700 mégawatt efa ny teneniko sy le mbola ho apiko indray tsy nisy zany mihitsy teto
de rebirebena indray le saim-bahoaka hoe tsisy mbola nisy zany le pomba moa zany le piso lelaka menakavy a tsy mbola nisy filonidina tany ry piso ry teoderaina na le saka ndray misy toy any mantsy l izy fa sanatry indray lazaina eto fa hoe maniratsira hoe naso de sanatry tratratry gasy official zany zay indrindra misy fomba fiteny l izy na mety tsy officialy ty manao hoe teoderaina ohatrany saka le maloto napetraka ny totofana fa ny fitombena na loatsy teneny zay indrindra zay le izy ohatraohatra zay le zava-misy sanatry ty mivoatra masitsika le sary ary andrindra koa ny verenako rehefa avefa mbola ho avy any amin'ny resaka ny lanceur d'alerte nga mahery lanto avy am'izay mihitsy rehefa avy eo hoe iny olana dia lasany jirama ao any anjehantsika lasany piasany jirama no anjehantsika fa tsy zay mihitsy le izy fa ireo mpitondra reo no tompona ndraikitra am'zany zay nangalako an'iny ohatra teo iny mantsy ny l'appel d'offre de l'appel d'offre ay le olona nanao ny rédigien l'appel d'offre sy nandefa zany izy ihany voatazona tena mampoleny zany tsisy etika tsisy lojika ho araka ny teniko teo de mitoy ihany ny resaka hoe aizarytsika am'izao itenenan'izao ireariany ray zao fefa 20 mégawatt zany am'izao fotoana zao le am'le réseau interconnecté anatana am'le 30 mégawatt le efa le mba tsotsofona teo de le mipoka raha tokony ho 90 nomeny zany ndraikandraiky zany de ary izy destiné ho an'le 4e groupe lasa nanenjehana an'le groupe raha io de député de ampahafantarana tsika vahoaka ihany ko mpanjifa tsika vahoaka malagasy mba tsy ho tompotrano miono fa tsy nisy nininona natao ny fitondrana ankehitriny izany resaka hoe groupe efatra ao zany ny groupe efatra farany io dia efa tokony ny fitaina tany amin'ny taona vitsivitsy lasa tany aloha fa mbola efa tao ny fitaovana de io moa zany ny stiliavan'ireo tao hoe ao anatin'ny ray andro asa nafarany tamin'ny fusée angamany de tonga lay fitaovana oentina mikojakoja ny zaza efa tao ireo ny fitondrana teo aloha no efa nanafatra andreo ny saika metraka andreo groupe faefatra io ny faharoa sy fahatelo fampatsahivana ny fahatelo de président Ravalomanana no nametraka azy tamin'ny toerany nametraka ho iaho fa tsy nandeha nitsidika tamin'ny fotsiny tangina train de naka selfie naka sary tany ny voalohany sy faharoa de président Didier Ratsiraka zay no nametraka azy izy mihitsy moa tompokevitra sy reny tetika asa tamin'ny fitondrana Andriamatoa Didier Ratsiraka zay ny tena zava-misy fa tsy hoe mbola tsy nisy filoha mihitsy nandeha taty de maninona raha tany mitondra inona fa mijaly ane le vahoaka am'izao itenatsika tena mijaly ane na ny anay zany any amin'ny boribory tany fahadimy fa maty ny fiariana akoatry ny tena fidangana sy fiakatry ny vidiny entana rehetra tsy ny pepenina ihany io fa na ny fitaovana entina manao trano ohatra mifantsika lasa ray alina tsy misy tsy miakatra ny zavatra rehetrarehetra trop be tsisy ohatry ty mihitsy de misy le piso lelaka hitako tany amin'ny miteny moa fa za tsy de tena mikirakira nyty tambazotry ty sy Facebook ty fa mijery mba tsy arotro tery piso lelaka mba sendra netinety ny fiainany napanakanto na olo-tsotratra ny chargé de mission ario na olona oatra ny mpanolotsaina ara teknika eo foana le mba misy kely an'le any iny de eo foana moa le miasa mafy reo ihany ireo sisa fa inona ny tiako hiteny anazy de five andahoara andao jerentsika ara reny le hoe hevitry ny raha ohatra misy tele malaza anankiray de misy faneho-kevitra mivantana alefan'ny makasika ny vaovao avoaka an'izany ainao manjery zany mba jereo anie ny faneho-kevitra sy ny valy teny sy ny valy kafatra omeny le ry imbécile ry ennemi sanjato ry mpanohitra botolo ry maivane ry tsy aninina ry tsy maininina fa zay moa zany tsy mba manana le natao honorable aloha ny fiatso anay na zay le mpanohatra na manana mpitarika izay filoha-pirenena ex président de la république zay no filohan'ny mpanohatra ninino lazainareo izy ny filohan'ny mpanohatra na ofisialy na tsy ofisialy président Ravalomanana ny filohan'ny mpanohatra tsy mba manana ny asiny sy ny voninahany ve zany finona ny tsy nataonareo azy tony nataonareo ny filoha Rajaonary Mampianina zay ozononareo faty ny président Ravalomanana zay nangalarinareo ny sony ary lazainareo nisy ny sasany tao amin'ny Facebook laza fa sanatria mialatsy ny président Ravalomanana hoe nodimandry mihitsy ary koa nisy an'iny mihitsy ka de nisy an'le hoe alatsony iny tamina zavatra or cybercriminalité or brigade de recherche amin'ny gendarmerie nanetsika ny singamboly sy ny ratsatanana kely ve ianareo ny amin'ny fanadiadiana misy fitoriana napetraka ary ny tena zay secrétaire général ny atoko tiako Madagasikara aizy zany zavatra rehetrarehetra zany fa iverenako aloha taperiko ara faranako makasika ny jirama ok zay ty fialana sirika
sy fialana-pa ny amin'ny fanapahan-kevitra diso ny raisinareo tsy nisy fijerena lavitra tsy nisy fijerenareo lavitra na hoe vaolana maritra napetraka reo ny amin'ny lafiny rehetra tsy ho resahako tsony ny eramady zay en redressement judiciaire no ianareo aiza le fatina airbus iny zao aiza dolo ny fiaramanida zao androaka mpiasa tsy nisy oatra zany tato anatin'ny enimpolo taona tsy nisy amin'ny lafiny rehetra io nakorotanareo zany atao hoe organisation administrative zany séparation de pouvoir zany na fisaraha-pahefana nitsakitsahanareo nitombenanareo tanteraka mihitsy ny fampanantenana pokaty sy njatratra mamirapiratra nanaitaitra afo milolo zay no nataonareo satria nanaiky mihitsy zay fa voafehinareo nyresaka serasera ary nahatonga nareo nanongana sy nanaraka anareo nyvahoaka tamin'ny 7 sy 8 nanongana ny olona voafidy ny vahoaka tamin'izany fotoana mbola averinay zany ninenina lazainareo makasika amin'ny président Ravalomanana voafidim-bahoaka izy na tamin'ny 2 izy voafidim-bahoaka ary nitarika izy raha ny fanandrana tamin'ny président Ratsiraka ho anareo tsy mahalala 46% maheriny amin'ny président Ravalomanana navoaka ny ACC tamin'izany tamin'ny fitondrana Didier Ratsiraka 4.700 na 44% ny président Ratsiraka zay nitoherinay tamin'izany fotoana tanareo zany nisy fifidianana zay ny mahasamihafa ny tamin'ny 7 tokony ho fantatry ny zandry zanaka tanora taty aoriana zany fizay ny zava-misy ninino no lazainareo zay zany izy le jirama ka dia zao mantsy mahatonga mbola miresaka n'ity jirama ty sanatria sao de ho avy ny atezeram-bahoaka ka asa orobainy vahoaka hopoteh amin'ny vahoaka efa hopainy vahoaka sy efa hozonony vahoaka mihitsy zany jirama sy ny mpiasany zany ny antony noho ny politika an'le mpitondra ho iaho tena hoe nyterena fotsiny dia sahako ny milaza eto fa tsy misy zany mpiasany jirama tsy natao hiaro ny mpiasany jirama eto akory fa ny zavatra hita sy ny angom-baovao sy amin'ny maolo-pirenena manadiady sy lombavam-boaka hoe tsy misy mpiasany jirama na jirama manao fanahininy zany ka napotika n'le orinasa ny mpitondra ny tompona andraikitra ary ny mpitondra ny mampanakarena ireo le mamaty herinaratra na mamaty solika na mamaty an'ireny fitaovana anjirama mba fahana mamokatra herinaratra fanampiny anetsemana an'le tsy fampiny ny herinaratra misy eto amin'ny firenena de ireny ny tena mampidikizo le fitondrana ny mampidikizo an'le firenena de ny mpitondra izany teneniko zany mampanakarena teneniko ireo karana ny akamaronindreo ireo vahiny teniko teto foana tsy voatery ny karana rehetra sy ny vahiny rehetra ny ratsy fa hatreto aloha de ireo karana tompo ny fahefana sy tena hoe misitona ny tady ohatra n'le marionnette reny de izy misitona de mampandindy fotsiny an'le ohatra ny saribakolo vorodamby iny zay le zava-misy eto amin'ity fireneny ity de zay ny resaka jirama tsy aritry foana iny isaky ny mandalo eto satria raha sanatry ny vava ka pitehiny vahoaka na rotahany vahoaka sany jirama tsika mianakavy ny miara victime mety ka aoka tsy isy zay ry vahoaka aza miditra am'izay tsy andraikitra ireo mihitsy zany tsy misy andraikitra sy avy am'ireo jirama sy mpiasan'ny jirama fa ny mpitondra 100% ny mpitondra no tompona andraikitra feno am'izay zay mahakasika ny jirama iny namary fa veloko any aminao kely fitenena na alohan'ny risoko amin'ny loha hevitra anankiray hafa ndray le izy manko député fetro ohatran'izao arakaraky le toetoetra nanana an'le olona sy ny lalana ny diavin'le olona koa no zavatra iainan'le firenena andray ohatra zany zao tsika raha ohatra zany zao fantatsika fa hoe zanaka ambany volo mpampianatra instituteur tany amin'ny toerana nisy azy tany président Tsiranana ary mpiasam-panjakana de fatany zavatra ny ainany tany ambanivohatra hoe tena mikariko isan'andranandro ary mahatsapa mahazava-dehibe an'izany ny andeha tongotra anatina kilometatra maromaro mba hianatra mba hiavo tena mba ho tonga manam-pahaizana ary rehefa manam-pahaizana dia nitantana andraikitra lehibe de mahatsiaro hoe misy mpiasa-panjakana zay tokony miamboninahitra zay mizara an'lay fahaizana ety anivon'lay taranaka malagasy de nataony ngeza be le hoe politika ankibo aloha isakafo ny vahoaka de rehefa ny sakafo ny vahoaka de afaka mamokatra tsara de afaka mianatra de manana fahasalamana de rehefa manana fahasalamana dia tonga mba mety amin'ny toerana misy azy rehefa avy eo
de nome ny asina tsara ihany ko ny mpiasa mpanjakana sy mipiasa rehetra teny am'sehatra misy azy satria ny ainan'izay de fantatra zany nanao politika anki président Tsiranana fantatra zany fa teny hoe niezaka nikarakara mpiasa mpanjakana ary nahatsiaro zava-dehibe ny mpampianatra indrindra ny tany ambanivohitra de nijery zay mba hoe tombotsoa ho azo ny reny rehetrarehetra reny fa tsy nanao ambany zavatra kosa nefa zany andreo sehatra rehetrarehetra zay nahafana nanangana sy nametraka orinasa sy nametraka am'izay fiarika reny malagasy zay tonga taty amin'Andriamantoa de Ratsiraka zany de fantatsika hoe manamboninahitra tenivony tafika an-dranomasina président Ratsiraka fantatsika hoe taizany toerana nisy azy avy amin'ny Betsaraina manoro misy an'izany fantatsika hoe inona ny andraikitry ny ray aman-dreniny teo aloha ary firmenada izy ireo ary tao anatin'ire miainada be dabe ireo de misy an'Andriamantoa de Ratsiraka zay nikezaka mafy de nianatra tao amin'ny Saint-Michel niaraka tamin'ny Lidje Topokla ry Giolira Zanamasy ry Pascal Rakotomavy sy ny sisa tamin'ny fotoanandro de hoe zanak'olona tany ambanivohitra de nde mba hikezaka de nianatra tany ivelany nanao matematika sy ny sisa ohatrohatran'izany de avy eo ny safidy ny hotafika de hotafika an-dranomasina de mahafantatra tsara ny principe nitaizany azy hoe zany pietsambo zany rehefa andeha amin'ny natiorina anankiray dia tsy maintsy tonga any amin'ny natiorina anankiray ohatran'izany ihany ko ny mpanamory fiaramanidina ny objectif zany de hoe miala amin'ny toerina anankiray de tonga ny toerina anankiray de nanana fifandraisana be dabe tamin'ireo firenena zay nanomboka ny sandratra tamin'izany ary tao anatin'ilay resaka firaisana sovietika tao anatin'ny olonan'ny amerikana tamin'ny Cuba tao anatin'le Chine vao ny sandratra tamin'izany fotoanandrany tao anatin'le nanomboka nazy fahaleovatea Madagasikara zay niaraka tamin'ny Côte d'Ivoire Sénégal sy ny sisa de manomboka hoe eto zany ny fiaingana vaovao de nametraka ny liezaka inona nampivoakandreo firenena rehetra eo de hoe manana an'le fahasahinanao zavatra zao ary nametraka discipline ihany ko reo de fatatsika tamin'izany fotoanandrany le fiaingana vaovao de zao ary ndaotsika hametraka an'izay tena hoe fanampy satria ny industrie ny zava-dehibe de ohatran'izany toy ny andekaleko tony député fetra ahafahana mitsinjo lavitra de fatatsika fa nisy ohatra mifahaizana mitsinjo lavitra de ndaotsika mokatra re de fatatsika nge nisy ny roso ny Saint-Pan Somakodis fatatsika nisy ny tolo ny Zerena ny Zema fatatsika fa nisy ny Sevima nisy ny orinasa maro be zay vikarina teto Madagasikara fa rehefa nisy mo lay ajustement structurel renforcé de voatery nisy lay privatisation de iny ny zavatra nitranga misy foto-kevitra namolavolo zany nisy président Zafy Albert zay avy any ambanivohitra Ambilobe no mba nianatra namola tena ihany ko ny ainana tamina galera de tonga hatrany an-dafy de tonga hatranyhoe mahay mazika ozy izy ny professeur Cabral zay nahavita nametraka zavatra lehibe teto ambonin'ny tany amin'ny alalany hoe malagasy kely lay lasa professeur mpandidy fo ary atraminy toerana sy ny fotoana nahalasa ny président Zafy ara de mbola tamin'ny galopéry iny akoatra n'lay DS21 nanana tamin'ny fotoanandro fa nanana le fahatsorana foana hoe mpiasa mpanjakana mpitsabo de niezaka nijery an'le mpiasa mpanjakana niezaka nijery an'le vahoaka malagasy tany ambanivohatra de nanao an'le madarety satria nahatsiaro hoe tato ny fototra any angaiko tany ambanivohatra tany de andeha any ambanivohatra de nijery ary tsy nanangoka reny reo olona reo fa hoe ahoana ny fomba hanabeazana ny any ambanivohatra tany tonga hatraty amin'ny andro ny président Ravalomanana fatatsika tsara ny toerana misy amin'ny président Marc Ravalomanana hoe avy any ambanivohatra zanaka tatsa ary tatsa le nitondra bisikleta fa niezaka niotra tamin'ny fiainana de rehefa niotra tamin'ny fiainana de nahita hoe misy an'ity lalam-barotra fiariana momba ny ronono ity io ny zava-misy any ambanivohatra tany Ambatomanga io ny zava-misy tany Amerika Asinina sy manodidina rehetra tany tany Ambohimalaza inona ary nataontsika amin'io ndao io ny exploitena misy fanjakana afaka manohana misy tetika asa afaka manohana de iny ny exploitena resaka produit laitier de tao niezaka de niazakazaka tany Allemagne nandeha tany Amerika tany am'ireo toerana samihafa ahafahana mampitombo le fahalalana de nianatra nikarokhevitra dia tonga nanana orinasa lehibe de nahatsiaro an'izay lalam-piariana sy lalam-pijalina zay de lasa ny fanakaiky satria tatsany Andohany de tia an'le famokarambary de mahay manetsa mahay mijinja sy mahay am'izany hoe ahoana ny fomba fikarakarana vary na ny sikla na vary zany
de reny hitantsika na nametraka ny hoe silo hoe nametraka orinasa resaka fahafahana manodina vokatra ato anaty mipepena sisy manana indostria momba ny fiarikarenany tatsa raha resaka ronono sinsisa teto Madagasikara. De iny président Marc Ravalomanina nafantatra hoe raha ohatra zany ka ratsy ny lalana tsy ho tafavoaka ny vokatry ny tatsa ndao amboarina ny lalana na vita 9000 km 9200 9200 mihoatra keny na vita nametraka an'izany hoe ndao anao fifaninanina fambolem-bary zany fa tsisy afa-tsy ty vary ty koa fa mbola azo exploité na ny terrain eto Madagasikara satria zay le fiainana ny lalovany. De zay ihany koa no hita hoe zao ny lalana mety an'ty Madagasikara ty de ndao ara ho jerevany zao rehetrarehetra de ndao tsika hametraka orinasa lehibe ahafahana sy mifanakaiky amin'ny tatsa hitatsika igny reny fa diabolisena moa le magro sy ahafahana mametraka zany hoe tena fiaripirana mahomby amin'ny PPN zany ka ho zakany vahoaka malagasy. Ary voatazona ny prix tam'izany. Andriamatoery Rajonary Mampianina marina zany fatatsika tsara économiste fa tena niezaka amin'ny fe hoe ahoana ny stabilisena de nenazy rehefa économiste de fatatsika mazava tsara hoe ny resaka tableau ny resaka tarehimarika ny resaka statistique ny resaka fitatana eo anivon'ny banque centrale ny resaka fandaminana eo anivon'ny banque primaire ny resaka fandaminana amin'ny fikarakarana ny sy fikirakirana ny vola miodina nantroso ivelona nantroso anatiny eto Madagasikara ahafahana amin'ny stabiliser tontolo ara-toe-karena de ny lofosana mafy zany de tratra lay taux de croissance taty amin'ny 5% taty député fetra de menena le taux de pauvreté afaka nanao ofo kely ny toe-karena Madagasikara mivoaka tao anatin'le crise ny 2009 satria zay le jotra mpiainana nandiana le économiste no mitondra fa rehefa mahita an'le mpitondra am'izao fotoana zao tsika le DJ le teny amin'ny toerana misy azy lay zavatra manao organisation événementielle lay ty an'le mamirapiratra an'le jeu de lumière le ty an'le karazana ino manjelanjelatra afomanga lay ty an'le karazana manao an'lay maquette kely mialohan'le projet ana événement atao de ohatrin'iny le lalan-jotra hitondrana an'le Madagasikara hoe ndao aloha aretirety kely ty resaka maquette ty na hoanina tsy hoany satria zay zavatray anatin'le marketing zay ahafahana misarika an'le olona ho tonga any anatin'le ezaky nylay fampisehoana de toute façon nandeha tamin'ny alalan'ny live izy satria namokatra an'izany izy teto nitondra ny Wakefield sy ny karazana pira teto Madagasikara asa Goldman moa izy veno nikarakarana izy sy tadidiko de ohatraohatran'izay le izy hoe ahoana ny varotana an'ty événement ty ka ho tonga maro ny mpijery de ohatrohatran'izay le zava-misy eto Madagasikara any anatin'le mamirapiratra jiro eny Ambotsiroatra jiro eny amin'ny Rova afomanga isak'izay zavatra mitranga kely tokanana amin'ny Barea de misy ohatrany karazana jiro mandehandeha zay rafon'le jiro de mahazo moto de zay fampisehoana kely atao eny amin'ny faritra rehetra de misy jeu de lumière kely de misy an'ilay afomanga de iny ny azy mahafinaritra an'le mpitondra am'izao fotoana zao satria zay ny lalana nitezany azy anatin'le resaka événementiel de tsy gagatsika taiza teto amin'ny tantaran'ny République Madagasikara député fetra no nisy an'izany hoe direction anivon'ny présidence de direction ny événement anao resaka événementiel raha tsy tamin'ity fanjakany ty de tsy gagatsika raha ohatra ka hoe le goût tian'le fitondrana am'izao fotoana zao de le goût an'le luxe ihany satria zatra manao an'le endriky le fampisehoana amin'ny akabeany zatra amin'le lalanjotra le nitazaina azy satria mpikarakara fampisehoana mpampandia de ohatrin'ilay hoe zavatra fotsiny ahafahan'le olona mahazo an'le fafinaretana mandalo ny tadiavina fa tsy le mahasomaharitra ho an'le vahoaka malagasy zay ange ny olona n'izao fitondrany zao hoe any amin'le lalanjotra n'le mpitondra mihitsiny par rapport amin'le lalanjotra n'le teo aloha hoe mpiasam-panjakana na hifantoka tamin'le asam-panjakana le tena mahantra kely le tena be lamba kely le tena tsy mikapa kely tany ambanivolo nandeha tongotra amina kilometra hianatra de tonga teto Antananarivo de nitady borsa de nianatra tany ivelany de nahita ny fiainan'ny olona tany nandroso tamin'ny alalina orinasa vavety de nitondra an'izany teto Madagasikara sy lay tena ny aina ny fiainany tatsatany ambanivohitra mihitsy de zay ny hoe ndao ary fa ity ny lalana mamokatra manao lalana tsara manao entreprise ary manakaiky vahoaka de tsy zany nitondran'le mpitondra am'izao fotoana zao fa any amin'le lalana nitaizana azy teo anivon'ny fiarahamonina de le mampirevy mandalo fotsiny
fa tsy misy an'le zavatra mitoetra eo anivon'le fiaramonina sy mivoaka malagasy de lasa faussé daholo ny information sy ny analizy sy lay fomba fitantanana an'le firenena misy député fetra inona mahatonga an'izany satria tsy mitovy ny ranonandrona dia lasa any amin'le lalan-javatra hafa ny ainan'le vahoaka de misubur victime le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao de io izy tsika mahita hoe mitotona any amin'ny latsaky ny fito isan-jato ny toekarentsika député fetra marina mihitsy zany namana faniry ary tena manaika namana faniry amin'ny fomba faneho-kevitra mampanao gazety anao mpamakafaka politika anao tena mazava mihitsy zany mihinao fa misy be de be mihitsy ny azon'ny mpanaraka an'izao fandarana miara-manonjo zao raisina amin'izany teniny namana faniry izany teniko tany am-boalohany teo hoe marina mihitsy ao zany teniny faniry zany satria nakorotana tsy fantatro naninina tao nanony tsy fahalalana sy tsy fahaizana fa nakorotana zay le atao hoe organisation administrative zay resaka hoe séparation de pouvoir fa mahazo miteny sy mahazo mitory daholo rehefa olona miodikodina na ho fiteniny frantsay mipivoté autour n'le pouvoir na tsy voatery ho ministre io tsy voatery ho prime ministre io fa mety ho membre ny kabinetra mety ho membre ao anatin'ny italiany serasera ny fiadidina ny repoblika zay mitarika casserole moa iaraha mahita iarahan'andre fa nefa dia miriry tsy taitra mihitsy any ambadika any ary mbola manao faneho-kevitra fian'ny fiantsina toy ny ataon'izy mianakavy ihany ny sasany mbola sa ihany taorina natao hoe fa tsy kera mahavavaina tao manambana basy ary tsy iny ihany fa mbola tsy niresahaky teto ty raha mbola tao amin'ny commune urbaine Antananarivo izay zany olona tiako resahana zany fa fantatra reny olona tiako resahana raha nitakiny re mpiasa tamin'izany mbola izy parka raha nitakiny reny ny saran'izany fiantsonana zany dia basy vavabasy no todika tany aminy taraina taty amiko satria ny tenako tamin'izany mpanolo-tsaina ny tanàna zany zavatra efa nisy natao ny olo nisy ny mpanao gazety zay ato amin'ity orinasa MBS ty nefa ny teny tamiko hoe nisy ny fotoana efa nanambanan'io basy anay tena alohanay mipirina ry tsy afaka atody miady amam-bato izay ohatra zany le karazan'olona miodikodinao ohatra zany le karazan'olona araky ny tena tsy niaina tsy nisy tao anatina ezaka tao anatin'lefa voasoratra tany amin'ny soratra masina tany manao hoe ny atsemboantsika ny hinanatsika ary misy teny ihany koa tao fa mbola maharay tsaroky zany teny zany tamin'ny andra sekolady zaro amin'ny lalana tokony ho alehany mifandray amin'ny zavatra teny namana fanita ny zaza ny ankizy fa tsy ala amin'izany izy ny zarin'ireo olona zay ny loza lalany ratsy lalan-diso no nitondrana izany de izy ndray mamelesina sotoavina am'izao zay tena hoe manongo teny ianao izy namotiky ianareo reo e de rehetraretina hoe mba hanarina rehefa mba natao hoe entre guillemets na anaty tsy foniteny fa farangososina parenthèse foniteny foniteny parenthèse de mba nomena ndray ary hoe mba mena ihany areo sy de fahafahana fa mba voafidim-bahoaka hony na tsy nanaiky ary zay reo tsy resy lahatra tamin'ireny fa tsy maninona fa efa eo ianareo fa tena ny teo ihany ny teo ary ny aratsy no ny teo aza de zany rehetra zany le teny faniry teo hoe nisy ny olona tato tsy fandokafana be fa tanin'ny président Ravalomanana ity manaiky fa mety nisy ny lesoka kely tamin'izany mety nisy ny lesoka fizao ity tsy lesoka kely ny endrareo fa lesoka iray manontolo hoentina maka izy ty fireneny ty faniry hoentina maka izy ty fireneny ty aiza nitondrany reto mpitondra ny ty fireneny ty tena potika le firenena potika ny toe-tsaina potika ny toe-karena potika ny zavatra rehetra le verenako am'izay raha mahelanto manandafy satria sary zay teny tokoa roa andro ena zany tery anosy de teny fiadana araky ny teniko tsy namako iny ary tsy mifankalala am'ireny olon'ireny ahako izy vato fa tany vao nahita an'izany hoe io ay de député Rambosalama ihany koa teny teny député Rambosalama nandalo teny koa député Rabeny teny koa député Toussaint misy namana teny tonga teny fa mariny nandalo tsy afaka mijanona maromaro izy ny teny fa ny teny koa nisan'ny janona teny hatramin'ny faraparany zany fanadiadiana sy ny rehetrarehetra zany de ny zavatra hita inona ny lesona azo tsoahana inona ny faneho-kevitra azo ambara manao reny zavany tranga tato anatin'ny andro vitivity zay tsy misy le fisaraham-pahefana mitovy amin'ny hitanao eny anarabe eny fa rehefa mahita anao eny olona mety ho mpiasa-panjakana tsy fantatra ao zy asany ka mitondra 4-4 na mitondra fiara tsotra ka plaque rouge ka sendra misy olana eny amin'ny sampanandalana eny de mivoaka amin'ny fiara de mibotsibotsina de tsy mahalalanga tsy fantatra langa za izy amin'ny olona tsy fantatra
tsy minisitra izy tamin'ity fitondrany ity tena nyroborobo naniry oatra ny anana mihitsy a ny karazan'olona mpiteny oatra zany tsy fantatra elanga za tsy malalala ataoko mahita ala oa ataovy de ho hitatsika eo e vialahy ty de mifampitady aty a zay tsy mbola nytena zany na solom-bavambahoaka ara fantatra ny toerana misy ray fa tsy zay fa alao mba manetry tena nininona toerana na tôbily-panjakana ny entinao fa tsy anao koa iny fa ambahoaka iny raha ny tena izy volam-bahoaka no ny vidianana iny fa mihindrany ianao na andraikitra ny menanao iny mba manetre tena de zao am'izay ny resaka mahery lanto taratry ny fizarazarana sy ny tsy vidivikevitra zay nivoaka nandritry ny reny raharaha mahery lanto a teny amin'ny cybercriminalité sy teny amin'ny fitsarahana ireny ny zava-nisy teny de izao nanezahana na fenina sy tsy nyresahana ary de misy le hiry zay fanao ny amony namana deuxième listako zay a ingatsifa naina de misy hira zay mba hakafiziny mihitsy ahoana moa izy mialatsiny ary ohatra ka tsy zay le tena feo fa na de na fenina hitako tarika tsinjo iny ay zay tarika tsinjo mpamisavy mandeha alina raha misy mahita de izao nisy ny saika fifandonana tsy hoe saika fa karazany hoe eny e zay fomba hitenenako azy teo amin'ny zandary sy ny polisy satria ny zavatra mampome zavatra mbola tsy nisy tato anatin'ny enimpolo taona de mety nisy zany fitoriana anakoroa zay ny nazo tsoahano anatiny de efa nametraka fitoriana zany a ireo le pisolelaka manodidina ny mpitondra anenjehana ny nga mahery lanto satria ekena mety mafimafy mafimafy mihitsy ny teny nataony fa mbola tsy mifanatsahana raha mifahoriana mahazo ny voaka malagasy sy ny tsy fahaiza mitondra sy tsy fahaiza mitantana nyty firena ty ekeko maherihery ny teniny mariny zany tsy azo lavina fa izao fanontaniana no mipetraka hoe naninona ny tonga tamin'izany faneho-kevitra ataoko hoe somary maherihery vaika zay a andre matoa mahery lanto teniteny nisy mpamakafaka politika zay ny laza hoe lozan'izay ny avin'ny fanafitonana fa izao no antony ny forotra roa andre matoa mahery lanto raha araky ny reko niaraka tamin'ny andefy mandriny nanoana sy ny salotra n'lay akanjo volom-boasary nanao zay azony natao nampandanina ny kandida larana fa telo ambiny folo de andre matoa andro rajoelina tamin'ny fifidianana filoam-pirenena miaiky izy manaiky izy ary nambarany ampahabe maso zany anany vadiny keo raha nylaza an'izay ny raha ndrehetra nandre fa naninona izy ny tonga hatramin'izao faneho-kevitra ataoko hoe somary mahery vaika zay misy antony zay antony zay mihitsy nytiako hoetinay ty hoe misy tsy mety eo andre matoa filoha ao misy zavatra tokony ahitsy ao rery mpanara-diny filoha rehetra hatramin'ny prime ministre ny ministra isa-tsokajiny misy ministra manetry tena angina atria mahita fa misy ny tsy mety fa misy na misy tsy mety ary ny ataony na solom-bavambahoaka koa torak' zany na mpoma amin'ny fitondrana de mbola miziriziry amina hevitra diso mbola manilika andraikitra manilika any amin'ny mpanohatra manambanimbany ohatrany hoe zay tsy mba manana ny asina sy ny voninahitra zany fa rehefa ny anareo ny voakitika kely a de tonga de hoe sibera mpitandry filaminana de zay tsisy efa tsy zay sisa hitanareo vaolana miodina anay eo tsisy mandrak'zay araky ny teny nyvoaka tato ato tadidio tsara fa tsisy mandrak'zay eto a tsy misy mandrak'zay eto dia filora valomana renina ny anjena azy filora jonary mampianina renina tao azy nefa aizandre matoa minisitra na izany isorana anao ihany tam'le fametrahana ny tale ny inspection judiciaire zay iny moa filaza azy teo iny a dia nyteny ianao fa iezaka misy ny tokony arenina ijoro ianao mampahery anao ny am'izay satria raha ny feo nandeha eo a sy ny re nandritry ny reny raha reny teny amin'ny fitsarana sy teny amin'ny cybercriminalité dia toa tsy mitovy hevitra na ministra andaniny a ministra da tsy misy idirany aloha mety misy ihany ve samisy tao ihany zay zany izy e ministra de miaraka amina tompony andraikitra ambony teo aloha sy mbola ao milaza hoe gadrao io gadrabla zany hony io azo fonjainy io gadrabla hony fampetao any fa ohatrany manomboka mandreraka misy koa ny akila milaza hoe za tsy anagadrana io satria zavatra tsisy fotony a maivana tsy anaika fa za metra-pialana raha toka gadrainareo terenareo gadraina io tsy ohatranao ianao le nijoro fa tena olombaniny ianao ary toy izy zay fa tsy isan'andro ny mahita olona toy izany anatin'izao fitondrano zao fa noho zay le hoe ady tombotsoa fitazomana toerana anafenana ny zavatra tsy tateraka sy tsy mety taorina ny vonivorona zay anandrendrehana saim-bahoaka ka naharoboka sy naharendrika an'le vahoaka ny fidy azy dia
tsy maintsy inona sisany atao enjehana tapenam-bava ary izahay mahita ihany ko matoy zay tonga nanotrina teny ny tiako madagasikara le RMDM reo tompona andraiky fisatsokajiny solombava mavoaka dia no ny antony tokana araka ny nambarany andreo mato président Marakaravalomanana natao amin'ny fanambarana nataony hoe ohatra ratsy ary fampitahorana fanapenam-bava endrika tena hoe fampiororona ireo izay sa manambara sy milaza zavatra tsy mety ataony ny fitondrana ireny saika nataondrareo ireny nefa ihany ko araka ny teniko teo andray mato ministry ny fitsarana mihitsy izay le teniko hoe ampahireziko zay mijoroanao araka ny teninao zay mijoroanao hatramin'ny farany fa mihina fa manonanao ny vahoaka manonanao na ny raisam-pirenena toy ny reny hoe mety hotrandro tanjona tamin'ny 11e fedy fi moa resaka teknika be reny ny 11e fedy zay voatapitra teo ka hiditra amin'ny 12e fedy tsika fa matsimbolany ny fonds européen de développement hoe ny amin'ny resaka fametrahana zany teny hoe fitsarana tena mahaleo tena fitsarana fanjakana tsara tatan'izany fa dia manatena fa andrainy andraikitra anao ary zao hitodika aminao anararoatra efa nyraisinao ny andraikitra ao andray mato ministry ny fitsarana efa tsy niaino anao toraka zany any ko mpitandro filaminana isaorana daholo ianareo satria tsy niaino mitsindry natao amin'ny apahany ary tsy hafananoatra ianareo fa nijoro ny zandary isaorana toy izany brigade de recherche hoe tsy misy ny vesatra ary arahana hita zany na nyreo formule na ary le fanenjehana mba tsy hoe raha mitovy de tsaraina indroa resaka principe universel na droit zay mihitsy andra tena anina fototra mihitsy zay hoe tsy misy raha iray zany ka tsaraina indroa toy nyreny raha telo mahazany moa de tsy mahagaga ny teny an-tanandrano fa raha ray fa naveriny impiry pile amin'io fa pile tsara le eto mihitsy le pile nefa lalàna malagasy zany de zay le teniko teo hoe andre mamana mafy ny fampahirezana ny ministra ny fitsarana ary mitodika aminao ihany ko zay fa ao ihany de manararoatra andre mato ministra mety mbola ho avy eny aminao any mihitsy izay hoe aiza moa andre mato ministra satria hijoro anao de tazominay amin'ny teninao ianao ny didina voaka ny fanarahany ministerany atitany sy tsisy ambonin'ny lalàna eto ny fanajana ny didina voakana tribonaly mahakasika ny famerenana nyreo fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna tamina commune manodidina 520 aizao aiza andre mato ministra mba mangataka izay mba hovalianao zay toraka zany ko anao andre mato ministra ny atitany zay tsy eno hoe ny tatoato aiza le fisezisiavanao ny seni ny tokony fanatanterahana nyzany fifidianana famerenana am'ireo fifidianana amina commune 520 mitenenanao andre mato ministra ny atitany fa tsy misitisitrika mangina any ambadika any fotsiny tsy manara-dalàna ianareo tsy manaja ny didina voaka ny fitsarana ianareo zay le teniko teo hoe tsy misy an'lay fisaraha-pahefana zany eto amin'ity tany ity tsy misy nyzany atao hoe demokrasia zany fa saritsary ny eto tsy misy an'zany hoe fahalalàna tena miteny eto fa reny ny mahazo anao rehefa miteny anao ary ho avy am'izay rehefa aveo hoe makasika miboribory tany fahadimy manokana nonareo tsara fa ho avy am'izay mihitsy rehefa aveo amaranako an'ity resaka hoe raha mahery lanto ito dia afaka soma tsara moa izy atreto aloha zany nanisy ara ny condamnation avec sursis moa zany sazy miaraka amin'ny sazy miantona enimbolana safira tsy titako izy teo sy resaka onitra ka de zao zaro amin'ny lalana tokony aleno ny soratra marina nakizy fa tsy hiala am'zany izy inona na nazaranareo ny olona tonty fa ny anareo ovaovana ndrena saibako izany ao izy mianakavy reo ianareo rehetra ihany ao anatin'io fa resaka toko afovoany izy natany Allemagne na izy de tsy mifa ny CDU ny SPD tsy fantatro ny daholo ovana zany teto ihany nisy an'izany tato anatin'ny 80 taona teto amin'ity Madagasikara ity izy le mpitarika an'izay fantatrareo tsara fa tsy hoe rehefa miteny toy izany zay na miteny mafimafy ny aty amin'ny fanoherana na tsy voatery ny fanoherana de hoe amboary reo de karakarao amin'ny fanaovana azy satria gadrably reo azo gadrainy reo zay sisa zavatra hitanareo vahaolana ampanginanareo tapenanareo ny vavan'ny
vaoka malagasy na ny mpanara-baovao na ny mpaneho hevitra mahita hoe tsy mety ny nataonareo, tena tsy mety raha mba sy fanetretena mba sy fanetretena rehefa tsy de ampy le tena hoe tsatako mialatsiny ala fahalalana io na fahendrena fanetretena fotsiny ampiaro le lalàna velona fa ny lalàna tsy natao any akoatra ny mpitondra zay ny zava-misy namana faniry sy mpiaino ny lalàna eto amin'ity firenena ity na ny didy amandalàna na ny lalam-panorenana tsy natao hitsakitsahana ary tsy natao ho an'ny olona ivelo amin'ny fitondrana any fa natao atsika rehetrarehetra na mpitondra na tsy mpitondra na mpanohatra na olotsotra zay fa maninona nahita ve isika mpiaino sy namana faniry misy voahentsika ve ireo olona rehetra na ny nanambana basy na ny nanodikodina resaka marché fictif marché tsy nisy akory na ny resaka nanitatra be tao anatina tsenam-bary-panjakana na re nanao kolikolyavoletamaro zay indrindra fa nitondro kely sy ny olona mpitondra fotsiny ohatran'ireny mitondra volameny reny reny afrika atsimo hoe tsy maintsy miverina ty io aiza zay volamena nyverina avany afrika atsimo nandeha koa ny tany komora tsy maintsy miverina aiza zay miverina io fa ny amponja ilay convoyeur na le olona le nitondra azy tany lay tratra tany naninona koa ny tany ny tratra de zao araka ny tendra langamba tsisy mitendra lahy to tsisy nitendra sa hoe zay mangina volamena zay zany le izy mino aho fa misy olona ao anatin'ny fitondrana tafiditra ao anatiny io fa tsy kisendrasendra reny zavatra rehetra eny ary mbola ivoaka ny marina makasika an'io volamena io zay ny makasika an'io de neny mahery lanto farany foatrany tany ka fanapo mihitsy ato mahitany hoe inona ny zavatra teny maninona ny tonga teny nanotrina zany piraitanydrazana zany na mpanao politika zany na zanaka mpanao politika fa iarahantsika nanana nona izy azy teto amin'ity fireneny ity satria nahita fa misy oa le tsindry ataon'ireo le milaza azy manam-pahefana na tsy misy idirany amin'ny resaka fitsarana izy na tsy misy idirany amin'ny resaka polisy izy na tsy misy idirany amin'ny resaka zandary izy so ihany fanandrainy andraikiny na sanatry ny vavara saika ny fandona ny zandary sy polisy zao le zavatra nitranga teno somary tapaka le teniko teo efa tao amin'ny fitsarana efa voatazona tao amin'ny alohan'ny andehana tena fitsarana latsinay de voatazona tao amin'ny brigade criminel Andriamatoa Mahery-Lanto de iny andro sabotsy iny tonga ny zandary hoe aka satria nisy naniraka misy mibaiko tsy voatery ny zandary io fa izy moa mpanatanteraka baiko oetiny zandary koa nisy fa ilainy zandary anaovana fanadiadiana nefa polisy mpanaovana fanadiadiana de raha ny feo re de tsy nanaiky izany ny tao polisy ary tsy nanaiky izany koa ny procureur teny janona tao ihany izy tonga ny alatsinainy niverina ndray ny zandary aka n'Andriamatoa Mahery-Lanto tenetiny polisy ny voaka tao amin'ny fitsarana ary nafenipenina tany ambadika tany fa rehefa lasa ny zandary izay vao niverina ry zareo inona de namaika ny zandary nisy tsindry tena mahery vaika sy tena tsy azo ambara mihitsy fe tany ambadika tany zay ny nampalay satria ny mpitandro filaminana sanatria ny sao de saika ny fandona noho ny agegen'ny sasany noho ny tsy fieritreretany sasany misy inona nge nyvokatr'zao zavatra atao zao hoe novokatr'zao tsindry zao tsy ny hany fa nanana fahendreny ihany koa ny fitsarana na nandeha raha nitsindry fantatra zany nandeha nitsindry fa nisy koa nefa nijoro na samy olo anatin'ny fitondrana ary nanao hoe tsy rariny zao tsy azo ekeny zao de nanohatra izany sariny ny azo tsoahana am'izay de hoe sariny tsy fitovikevitra ao anatin'le mpitondra ary tena mifanipaka tsy misy avaratra mihitsy sasany manapatra fahefana ny sasa mijabaka amin'ny raha ratsy tokony idirany ny raha raha-pitsarana zany moa resaka fitsarana sy ny raha-pitsarana de hita fa tsy mahaleo tena tsy afa manoatra nefa ny anivon'ny fitsarana fa tsy ilozan'izay mpitsara ray roa manaika manao sini zany fanamelohana sy fanenjehany zany torak' zany keo no anivon'ny fitsarana hoa ny anivon'ny zandary izay tsy afa manoatra mpitandro fa mampahery anareo daholo na zandary na polisy mba tsy hiverina tsony nytoy ireny ny ariva moa miarahantsika nandre fa tonga koa ny zandary nanatitra fiatsona dia reny teny fiadanany reny fa dia naraka teny moa ny tena ray tonga hatreny amin'ny toby raha tsy mandrava mba ny heniny fandeha nanaraka amin'ny fandehan-draha raha fa araky nyteniko te tsy misy samy fisaraha-pahefany zany eto manao zay tiany atao na mpitondra na ministry ninona izy na ministry ninona na tompona andraikitra eny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika na tsy fantatry tsony daholo zay andraikiny misy any fa lazaina hoe tondrona hoe olo mpanjakana ambony ato anatiny zao fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina zao manao tao foana amboniny lalàna ary mijabaka am'izay ndraikitra tsy tokony ho azy anjarantsika rehetra ny makalesina manoloana an'izany sy maneho hevitra manoloana an'ireny dia zay mahakasikara raha Mahery-Lanto namana faniry fa toy an'izay zavatra
toy an'izay mifandray am resaka raha-pitsarana sy resaka polisy de tiako ho fantatry ny rehetra eto fa nahazo vaovao ny tenanay eny amboribory-tany fahadimy raha nyzara sy nitondra fanampiana kely teny amin'ny faritry mamby iny tamin'iny herinandro lasina zay natony nataon'ireo boribory-tany hafa rehetra sy distrika rehetra maro izay misy reo député tiako Madagasikara zao ny zavatra nitranga nyzary izahay de rehefa lany le izy atapitra tsy nifidiana fa nasaina ny lahatra teny amin'ny traboina tsy dianay ny teny amin'ny traboina nisy olona traboina teny soavy masoandro teny amin'ny faritry mamba de afaka nysitraka izany izay rehetra traboina ka mbola hatramin'ny fahampininy zany fanampina nentinay zany tsy nanavaka izay tsy nametike izay vita zay ny ampitsony iny nidina teny ny solombavam-bahoaka amin'ny boribory-tany fahadimy nidina teny ny gouvernoura dia nyzara ihany tony nataon'ny hafa rehetra fanontaniana mipetraka eto vola mpanjakana ve sa vola mpamatsy vola ve sa vola tany ampaosinareo sa vola avy any amin'ny atokonareo no nentinareo ny zara fanampiana teny no fanontaniana anankiray nandeha ny fanamarian'ny olona izay nanantena fa hisitraka nefa tsy nahazo satria nisy ny nahazo nisy ny tsy nahazo de nanao fanamariana ny olona nanao hoe rehefa nandalo tetiny tiako Madagasikara sy ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara sy ny mpiara-miasa aminy ary reo namana atao am'birao politika dia tsy nisy mihitsy ny fanoliana na fanavahana fa maninona izay tsy mahazo am'izao ianareo tonga eto aminay zao de teo nytoyany tsy fantatra ntsony ny resaka fa inona ny hafarany toy ny mahazatra misy za mbola tsy hiteny hoe iza no nitory fa fantapantana aloha tonga de teneniko efa le napirisika mbola tsy hiteny nitory ny président fokotany eny am'izany faritra zany sy ny lehibe amin'ny faritra any am'izany fokotany soavy masoandro zany nitory any amin'ny polisy ny boribory-tany fahavalo nampiatso olona mety eo am'valo folo eo tsy fantatra ny antony zay le teneniko teo hoe aiza aloha le fisaraha-pahefana misy ato record du monde mihitsy nataoko hoe record de Madagasikara amin'ny fitoriana sy fanenjehan'olo any amin'ny polisy sy fanenjehan'olo any amin'ny fitsarana ahita motsika ho avy eny ny tenanay tonona nanotronanay anandremato mahery-lanto indrindra fa olona onivony tiako Madagasikara izany enjehany mpiaradia mpitondra fanjakana zany asa lazaina ndray ngamba fananiratsira mbola ivoaka ny dossier rehetra za mino fa mbola isaitsika ro tany saitsika eto ny karazana fitoriana nandritra na mpitondra na teteza mita na fitondran'andriamatoa lazaina fa voafidiny andriamatoa andro rajela nomboka 7 atao na tompona andraikitra solomboafidy eny amin'ny misy anay eny mifakahita eny tsika rapitso amin'ny valo ao amin'ny komisaria ny boribory-tany fahavalo no nametrahana fitoriana na prisian'olona tsy fantatry na le olomboafidy na le tompona andraikitra ny faritra na tompona andraikitra iza na olomboatendry na olomboatendry fa de nisy le fitoriana ary misy le fitoriana fa tsy azo ekenina nytoy izao jereo zay andriamatoa ministra jereo zay andriamatoa ministra ny polisy jereo zay anareo tompona ndraiky mpanjakana eto fa tsy izay ny vahaolana anenjehana ny tsy mitovy hevitra ao fa nanareo ny raha SMMC tsy nyresahana nyresaha ho hita moa nytoy nyresaka hoe fampiatsona na overy anjavony ireo tompona ndraikitry ny jirama fa tsy manam-potoany iresahana azatsika raha ny androany fa mbola hoentika eo any ny vaovao makasika an'iny mihina fa namana faniry mety ahita rehefa amin'iny herinandro iny hoe nanahoana marina mitoy an'izany fampiatsona ireo tompona ndraikitra ambony eo amin'ny jirama zay nisitraka n'la te prime de performance tsy hitanao performance ataiza miliary io milarazaraina atao de torak'izay maranako anyteniko teo mampahery anareo fa izay mbola tsy nanavaka ao fa tsy isaky ny teniny olona de enjehana any amin'ny polisy andriamatoa solombavam-bahoaka miboribory-tany fahadimy mitodika aminao ho avy any izahay ary tsy maintsy hivoaka ny marina andriamatoa lehibe ny faritra tsy fantatra hoe iza ny tompona andraikitra za tsy milazay anareo akory fa fantapantanaray fa suitiny na hoe toyany zany fizaran-javatra nataonareo tsy fantatra na tamin'ny anarany atokona volanareo na tamin'ny anarany izy fa nyfantaray fotsiny enjehanareo ny olona mitaraina nylaza fa hoe mitanila ny fizaranareo naninony izay tsy manazy tsikera ny anay avaty aposinay avaty aposiny atoko tiako Madagasikara avaty amin'ny fanampiny président Ravalomanana ava aminay tsirairay avy nakely nanana iny fampizarana ka dia rapitso amin'ny valiny tsika mifakahita any amin'ny komisaria ny boribory-tany fahadimy ho avy any izay anotronareo tony nanotronanay ny olona tsy fantatray tsy mifandray koa fa fantatra izy anandriamatoa mahery-lanto zay ampereziny etiny ihany koa nijoratra amin'ny fariny amin'ny fahamarinana marina io na tokony amboarina kely aza le fitenenana indraindray satria mety somary mahery loatra manaiky fa dia zay ny mahakasika an'indra raha mahery-lanto iny namana falira asa misy le izy mange député fetra raha ohatra zany taty am'le olona tsy nanohana an'le fitondrana le faneho-kevitra
de ozy izy ny olona hoe zay araka satria efa mpanohatra ozy izy fanasokajina fa le izy le olona tena namony tena nandany fotoana mihitsiny nanao an'le akanjo orange nanoana an'le fitondrana mba nana tena zavatra ngeza be ho an'le firenena de le joga lozika amin'ny fanehoan-keviny izy satria ohatry ny olona disy fanantenana za mino fanembadika reny adevitra hoe misy olona betsaka ohatran'izany inge retsika isan'andro hoe disy fanantenana tamin'ity fitondrany ity ary potika amin'ny fiainana noho ity fitondrany ity fa zao io koa de zao na hoterenareo takininona ary ny olona na ampiororonareo takininona ary ny olona na ho tampenanareo vava ary ny olona tsy afeny vahoaka hiteny amin'ny fotoana tokony ijoroany sy itenenan'izany ianareo jerevony zava-misy tamin'ny Birmanie tamin'ny fitondrana jainta fa tena mampolo taona n'izany Birmanie zany tsy ny aina mihitsiny ary tsisy na mpanao politika na antoko politika na ampitarika fikambanana tsotra tanivina droit de l'homme na resaka fiarahamonim-pirenena afaka naneo hevitra tatia lavitra tatia Angleterre nge Aung San Suu Kyi naneo hevitra zay zanako mpitondra teo aloha tamin'izany fotoanan'izany tamin'ny Birmanie de izy le tovavy taty ambadika taty mba nianatra zay exilé politika tany reny de nianatra izy de tany izy naneo hevitra distance momba n'le Birmanie fa zay rehetrarehetra naneo hevitra tao Birmanie de inona nataon'le jainy député fetra ny gadraina ary amanarivony zany ny gadraina ninina ny tadiavana hevitra hafa de zay maty mivatana maty akolaka akoatriny hoe tena mpotehana ny fananana de nisy nitsoka exilé tany amin'ny natoerana hafa zany nandidina Birmanie tany nisy nandeha tany Thaïlande nisy nandeha tany Chine nisy nandeha tany Amerika arakaraka ny fahalaviran'le toerana moa zany sy ny fanakakezan'le toerana ho anjenanina moyen de zay nijanona teo atoerana de nangina tsy santeny fa zao rehefa ela ny ela io ohatry ny rano-tsavony eo anaty tanana io na potseronao takininona ary miporitsaka io mitady lalana na mafy be ary ny tananao ka na mety ampiasa tanana hafa indray anao eo ambonin'ny tananao de mbola misy tanana lehibebe eo ambonin'ny tanana faharoa de mbola misy tanana lehibe eo ambonin'ny tanana fahatelo miporitsaka foana ny rano-tsavony mitady lalana fa nisy moanina tany Birmanie nijoro sy nitsangana zany hoe tany am'izay tsy neritreretina kory lizy député fetra nitsanganan'ny olona tsy le zon'olombelona nahaza ny Aung San Suu Kyi zay nahazo ny prix Nobel le fijoroany niady tamin'ny resaka démocratie sy ny zon'olombelona tamin'ny Birmanie tsy le mpanao politika tsy santeny tsony tsy le syndicaliste tsony satria na le syndicaliste raha tsy afaka nihetsika tsony tapahana daholo ny karama ary betabeta amin'le syndicaliste no nigadra tany am-ponja fitondrana jainta miaramila tao Birmanie zany fa rehefa nihetsika moanina nandeha mouvement voalohany nandeha mouvement faharoa mbola betsaka ny samborona tamin'ireo fa rehefa tena nandeha amin'izay ny ala tahotra le vahoaka ny vany lelany ny vany tongony afaka nandeha izy na raha moanina na raha an'ireo vondrona samy hafa tao Birmanie amanetsiny ny olona nidina an-dalambe rava ny fitondrana miaramila fa na piasa bomba na piasa balarel na piasa an'izao karazana fitaovam-piadiana mafy be zao ny fitondrana jainta ny arovany tsezany fa tsisy herinandro ravo zany ny anjera ny fanjakana hatramin'izao itenenantsika zao firy tamin'ireo fianakaviana jainta no nitsoka tamin'ny Birmanie tamin'le nitondra teo aloha io nitsoka tamin'ny Birmanie le toerana le trano rehetrarehetra zay nahazon'izy ireo fahefana nahazon'izy ireo amin'le toerana rehetrarehetra tamin'le volany tamin'le fahefana nandritry ny folo taona mahery mipitehan'ny olona daholy reo ny solelaka niaraka tamin'le fitondrana jainta indrindrina le civil nitsoka tao a Birmanie daholy namodiranao mampalahelo tena nitsoka ny akamaroany zany fa nijanona teo toerana moa zany tonga de ny lavilefony de misy mahay politika ihany tateo aoriana isy nanao fanambarana hoe zay nge niaraka tamin'ireo fa tsy nomikevitra tamin'ireo fa tsy afaka miteny satria natahotra zay fa izy koa moa misy foko zay ihany eo le endo sy ny sisa zay anisany nanampitosika taty aoriana de tonga teo Aung San Suu Kyi fa zao nisy nanongana koa Aung San Suu Kyi heritaona lasa zay de hitantsika nisy fihetsiketsehana tany de miverina indray le fitondrana miaramila de manao an'le pratika an'le jainta io tiako tenenina foana io hatramin'izay tsisy pratika vaovao zany eto ambonin'ny tany ohatry ny eto Madagasikara io hoe na ataonao communication médiatisée ny anaran'io na cybercriminalité rehefa ampanatsoinao de ampitahonao de intimidation de répression de pression mitovy daholo ny formule an'izany eto ambonin'ny tany de ohatry ny Nicolas Ceausescu ny efa rany tany Roumanie sy ny sisa ohatry ny Idi Amin Dada
satria pratika mitovy daholo tsisy pratika vaovao rehefa misy na anatina dérive dictatorial na régime totalitaire de miverina izy zao de midina an-dalambe indray ny olona député fetra ary sany olona amiteny amin'ny Birmanie sany olona amiteny amin'izao fotoana zao de manomboka matahotra le jainty de miteny hoe andao ary tena anao fifidianana faran'izay aingantsika andaminana an'ity verenina anatin'le retour à l'ordre constitutionnel satria mahita izy ireo hoe tsy tafavoaka le baolina de zay le tiatsika tenenina hoe raha mijery ny zava-misy eto Madagasikara amin'izay endrika fanareny io tsika député fetra hoe ataonao ny convocation-ny olona intimidenao zay miteny ampitaolonao amina karazana pazy sy ny sisa aetsika eo naka vonivonina ampitandro filaminana ve na salamizany zay azoko tenao fa tsy ny mpitandro filaminana rehetra ny fitsarana zay efa miezaka mitonga saina am'izao fotoana zao rehefa misy fotoana resantsika ny fanambaran'ny SMM fa misy olona tonga saina be da be am'ireny endriny reny fa ianao nefa mieritreritra hoe ndao ty vahoaka ty na de efa tsy mihinan-kanina ary na de efa mahantra be takonina ary na de efa tsy miasa ary de ndao ampijaliantsika foana ndao terentsika ndao hoentitsika amina karazana manipulation ohatran'izao ahafahana mitazona azy ndao tsika morona hatramina 4e mandat na takonina ary am'fahoriana avao fa zao rehefa mipoko io ary zay ny atahorantsika ny zava-misy eto Madagasikara député fetra samy miteny rehetra enjana ane zao fipoahan'izao raha mipoko eo de mitandrema ihany anareo mpitondra fa sao de formule tsy hitovy anka 72 tsony ny tranga eto mety tsy hitovy any 91 mety tsy hitovy tamin'ny crise 2002 crise post électorale satria reny anisany mafindrindra teto mety tsy hitovy tany amin'ny 2009 mety tsy hitovy tamin'ny 2018 fa tena mitandrema tsara satria misy limitiny oa io vahoaka mikombom-bavy io misy limitiny io ary misy vahoaka manan-tsaina marobe ato ambonin'ity Madagasikara ty fa tsy anaiky lembenana amina trangan-javatra ohatran'izao de eo ny tiatsika tenenina foana satria fatatsika fa meny miara-manonja le mpitondra fanjakana de io sika hoe ahitsio tsara ny lalana tandremo satria raha ohatra ka mbola io mandeha eo ambonin'ny atody afafy io milomano ao anatin'ilay rano feno an'ilay tsikafina sinsisy io ny everinareo fa zay no lalana de io tsika hoe diso lalanareo fa mahay misaina ny fotonga isaina ny vahoaka malagasy ary ny limitina resaka dérive dictatorial sy régime totalitaire efa nenina teto ambony tany zany ary menara tantara mamaky boky jerevi tsara ny zavatra nenina teto ambony tany tsy samba ny zava-misy eto Madagasikara zao afaka hakanalesona tsara de io zany tsika mbola miteny any député fetra raha mbola afaka misy miaino eto satria everitsika zay manko le zavatra nitranga tamin'ny latsinainy iny hoe misy contradiction zavatra marobe ao ambony ao no miteny oui ao no miteny non satria mahafantatra an'le aiza miporte an'le zavatra raha ohatra ka le wim le hoe alefaso ary katrabla fa misy ihany tonga sainy de zay nieritreretintsika hoe reo tonga sainy reo engany ka anova an'lay mbola miziriziry amin'ny heviny vitsivitsy mba tsy apotika heviditsy mba tsy apotika an'ity firenena ity député fetra marina zany namana faniry ary tsy misy anam-pina tsy misy analana satria marina loatra ny famakafakahana sy ny fomba nitondrano namana faniry ary saorana azy be dehibe izany lohany amaranako ny anjarako mbola tsy mamarina aloha fa mbola andefa an'le etsika teo amin'ny 5e tsika rehefa aveo fa iza moa zany ay fa ny amo zany araky niteniko teo ny tena hoe loha hevitra farany anisan'ny tiako veresahana teto dia mahakasika an'le fomba sy ny antony nahatonga atsika atao anatin'izao situation izao atao anatin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina zay anisan'ny tena nitondrako ny fanehoan-kevitra androany fa raha rotiko izay hoe misy ny hita ihany kosa fa misy ireo ministra izay tena mijoro amin'ny marina miezaka mandray andraikitra tandrify azy arakaraky ny andraikitra sy ny toerana zay nomena azy anisan'izany ianao Andriamatoa ministry ny fitsarana fa nefa na izany araky niteniko teo na mafisiko teo sy nitodika tamin'Andriamatoa ministry ny aty-tany ny tenako mahakasika ny fanajana ny didy navoaka ny fitsarana zay mahakasika anao Andriamatoa ministry ny fitsarana sy Andriamatoa ministry ny aty-tany hoe aiza ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ireo commune 5 izay namoahan'ny fitsarana didy fa tokony ho averina haza mienahena mavalio izay raha izay aiza koa Andriamatoa ministra sy ministra ny serasera ilay didina voaka sy nisy ny fangatahana efa nataony ny taty anivony MBS
ny amin'ny famerenana ny fandaharana miara-manonja sy ny fandaharany MBS amin'ny akapobeny mihitsy ao amin'ny tambazotra ny Canal 7 sy ireo tambazotra hafa parabole sy ny sisa takinainy amerenana izany satria tsy mampaninona amin'ny mampatia fa hoy ianareo foana hoe io nanakatonana ny vivanina mpiongana amin'ny président Ravalomanana oay zany ny irairainareo teo efa tsy te hiongana de avereno amin'ny tambazotra parabole sy ireo nanesorana satria ny tena mampimety ao anatiny hoe raha araky ny vaovao reny vao amin'ireo mpitantana ny MBS de hoe namoaka ny fitsarana fa hoe esorinao manao fitarainana sy fitorinany koa izahay de milaza indray ny fitsarana rehefa hoe tsy maefa mitsara an'io izahay fizay ve ala aminareo ianao ny mamoaka ry fitsarana ka zay le angatahana anareo fa hanampy anareo izay hoe mijoroy anareo ny didy mandalana sy ny lalàna ny lalam-panondrenana natao an'ny rehetra natao ajain'ny rehetra manomboka any am-pitondra hatrany amin'ny madinika indrindra dia ajao dia arao fa hanampy anareo izahay ary nantsikeranay anao nge tsy manao ambara tsony izahay rehefa miezaka ianareo tsy manao fitsarana amin'ny tanila toy izany zay ny fitsarana fa ity mbola misy teniny anankiray ihany koa ty alohany zay le andefasana ny raha boribory tany fahadimy te zay hoe zao ny anitako vahaolana satria araky ny teniko tany amboalohany dia mba zany filoam-pirenena teo aloha zany toan'Andriamatoa Marc Ravalomanana président Ravalomanana dia manana ny aja mambolonany zany soritsoritany sy ny tantarainy namana faniry teo ny lalana ny diaviny alohany natongavany tamin'izao toerana misy azy ankehitriny zao dia zao no misy sosikevitra sy antso ty ataoko amin'ny président Marc Ravalomanana sy Andriamatoa filoha Andry Rajoelina rehefa tsy mino ny teninay ianareo sy ianao sy ny pombanao rehefa tsy mbola resy lahatra amin'ny fanehoan-kevitra sy ny toko hoe tsikerana sosikevitra entinay fa mbola mieritreritra ianareo fa tia anareo sy tenina mbola resy lahatra aminareo ny akamaroany voaka malagasy ty izao ara miantso miantso ny tenako miantso izahay tokony averina na averina ny débat eo amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina ary raha atao zany débat zany de atao mivantana ahitana hoe zéro marina ve le mpanohatra satria iny ny filohanay iny ny toananay iny ny maresy lahatra anay de andao jerentsika eo izany zéro areto sao de lazain'Andriamanitra atteinte à l'honneur du président de la République ny ray ex ny ray ao ny ray mbola eo en exercice ny ray valo taona mitondrana teteza mita 10 taona miampy 3 taona valo tokony hitovitovy ny raiky efa ny anankiray 7 taona fa naonga anareo tsy naharitra ianareo élu démocratique zay mihitsy voafidy ara-dalàna 7 taona tokony hitovitovy zany ny raiky efa tokony hitovitovy ny fahalalàna tokony hitovitovy ny fahalalàna amin'ny akapobeny izany hoe fitantanana sy fitondrana firenena izany izao ara rehefa tsy resy lahatra ianareo amin'ny teninay manao antso miverena ianareo manao débat na ao amin'ny aina manjery rehetra karakarao zany ry mpiserasera sy ny ministry ny serasera sy zay tokony hanao an'izany tsy akitondra mpanolotsaina tsy akitondra document fa atao mivantana tsy akitondra telefônina atao mivantana ho araky ny teniko teo raha sa ianao Andriamatoa Andry Rajoelina fa zay mino fa sany anay ny filoha Ravalomanana fa mbola andresy lahatra iresaka aminy fa tia nandalo tato amiko ty zavatra ty ary nisy ny namana ny fampiresahako an'izay teny tena mety adika amin'ny teny vahiny asiana traduction ohatra teny frantsay sy teny anglisy mba ahitany raisam-pirenena mba ahitanyireo tsy mahay ny teny malagasy mba ahitanyireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola hoe izany matitra ahitany rehetra ny raisam-pirenena izany matitra izany tsy matitra izy samy mahalala ny zavatra efa vitany izy afaka miresaka satria voakasika mivantana tamin'izany fitondrana zany izy mirahala mianankireto samy ray aman-dreny ianareo mety samy mieritreritra ny ampandrosoana n'ity firenena ity fa ny fomba fanao ny samy hafa raha tanteraka izay za manao antso sao de mba misy télé na ny télé mpanjakana mihitsy sy ny hainao manjery mpanjakana ary moa maninona namana faniry fa raha misy an'izay eo ny afahan'le mpitondrana indrindrandrindra mandrefy sy ny atiany vofanoerana hoe atraizany fifehezana n'zany fitantanana ny raha-mpanjakana zany inona ny natao inona ny tsy natao inona ny nety inona ny tsy nety natao ny tsirairay zay ho any tena ke tsy aka mpitondra sopapy tsy aka mpitondra mpanolotsaina de ho hitatsika eo aloha tsarainy rehetra hoe iza ny mamely iza ny tsy mamely na hoe inona ny tokony arenina inona ny tokony hotazomina fa mety anankiray anatiny any ko fa mbola mitodika amin'Andriamatoa ministry ny fitsarana any ajao zay araky ny teninao tena misy ozy ianao ary ny aiky ianao Andriamatoa ministra fa misy ho ny tokony arenina
misy maro mihitsy izy ianao no tokony ho amboarina ary ijorono hatramin'ny farany a ary naka ohatra ny Giovanni Falcone zay mpitsara tany Italia ianao raha niady tamin'ireo Cosa Nostra reo mafia ianao a nanjakazaka tao ary namoizany ny ainy mihitsy moa tamin'izany fotoana zany sy ny mpitsara magistrat anankiray zay nandimby azy dia manantena fa ijoro am'izay a tena hoe fahamarinana zay ianao ary tsy hitanila na avaty amin'ny mpanohatra io hainao manjery io na avaty amin'ny fomba amin'ny fitondrana io na avy amin'ny olona sady tsy ariny tsy aria fa tena mba hoe andray fanapaha-kevitra sady ampisin'ny fitoniana afahany vahoaka amin'ny safidy hoe ity no hainao manjery tiana ho arahana sy tiana ho jerena afaka manevitra rehefa tsisy tsy tonga hatramin'le faniratsirana na filoha-pirenena io na ex-président république io na solombavam-bahoaka io na olom-boatendry io satria be deabe ny zavatra tsy ara-dalàna teto toy ireny fanendrena gouvernoura izay a tsy aiza nefa tena hoe manao a mandidy manapaka amin'ity fireneny ity ka dia izay le izy a raha masisa no resantsika dia ny resaka asa mbola misy anankiray moa tianao tena resaka boriboritany fahadimy am'izay dikan'le débat zay manko de piteferitra hoe problématika zany a ho apetraka le fanjakana zany de hoe zay zavatra mitraka kely de ravalomanana io mpanohatra io ravalomanana foana aloha ny teneniny ka mandeha kely ny resaka ravalomanana io misy kely ndray problème navaly de ravalomanana io mandeha kely ndray ny resaka lalana ravalomanana io satria tsy manana langazy akoatran'izay zany izy ty zany a 2009 zany président ravalomanana no nitondra farany zany 3 taona lasa zay zareo zao 2022 tsika tsy hiteny tsony zany le fampanantenana tena mikanja nanomboka tany am 2009 sy 2018 zany fa 13 taona ty am'le chiffre tena tiany zareo mihitsiny le tena le magnifika mihitsiny zany a no angatahantsika an'izay zavatra zay hoe satria zany zay zavatra tenena rehetra raha ohatra zany misy olana kely eny fiarahamonina eny resaka tany ravalomanana io vatakely ndray tondra-drano ravalomanana io tena dotapiana teteza ravalomanana io resaka voaka tsy mihinan-kany ravalomanana io piasa-panjakana mikaramo ravalomanana io tsy mandray karama ravalomanana tsy mandray vatsy-pianarana ravalomanana io zany de mbola ravalomanana foana no voizina 13 taona teorina nefa zareo no mitondra zany de pitefetra zany de zay nytitsika tenenina am'izay hoe mba hazava tsara l izy nefa raha mako zao hatramin'ny tsisy tsony rupture anankitay menaka eny atsena de mbola ravalomanana ndray ny tenenina am'izany ngamana hatramin'ny mety tsisy sary bontsony de mbola ravalomanana na tonga an'io mahampazava ndresaka satria zao manko ny zavatra mahavariana antsika de pitefetra za tena mbola tsy naheny mihitsy teto ambonin'ny tany hoe tao anatin'ny 80 taona teto ambonin'ny tany hoe i Joe Biden no mitondra eo de rehefa tsy mahomby Joe Biden fanapahan-kevitra raisiny de ozy izy hoe i Clinton na Ronald Reagan na tonga an'io tsy mbola naheno tsy mbola naheno Macron teny hoe rehefa tsy nahomby tamin'ny zavatra nety Macron tamin'ny programme an'izay andeha mo fividianana avril ho avy zao de hiteny i Macron hoe Giscard d'Estaing sy Pompidou na tonga an'io tsy naheno an'izay na hoe nisy fanapahan-kevitra diso ny raisiny Boris Johnson amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny maha prime ministre azy any Angleterre de hiteny izy fa Tony Blair na Marie Margaret Thatcher no tena manahirana azy am'izao fotoana zao na Reine Elisabeth na Reine Elisabeth tsy miteny 70 taona maro tsara re amin'ny toerana misy azy tsy ohatra zany Assimi Goïta zany le nanonga-panjakana le amin'ny Mali zany colonel Assimi Goïta io resaka an'io zay sy rena rapitso io resaka Burkina Guinée-Bissau sy ny sisy io zany fa tsy naheno mba miezaka ny jery ny vaovao ny sehatriraisam-pirenena na ny eny maliana hoe misedra problème izy de Moussa Traoré ny teneny hoe Moussa Traoré ny problème flou maliana efa tary amin'ny taona firy tary de hiteny izy fa Moussa Traoré ny problème fa izy ny eo de anjarany no miaritra an'izay zavatra rehetrarehetra eo ohatran'izany tsy mbola naheny mihitsy arangaty hoe manana problème Alassane Ouattara ny fitantanana any Côte d'Ivoire de Houphouët Boigny ndeha ho tenenina à la limite izy mbola nanenjika kely Annick Gbagbo teo tsy naheny mihitsy ako amina mety ho fitantanana ny nataony Kabila zay lasa Tshisekedi izy am'izao fotoana zao hoe ndeha mo any Mobutu Sese Seko ny problème Zaïre tamin'izany fotoana andrany fa ny antsika eto Madagasikara ihany ny kafahafa kely ny fomba fitondrana efa 13 taona nitondra firenena satria mbola kotintsika foana le 5 tao anatiny iny satria zay manko le tenenindra reo satria olona nangeny no nomeny an'iny ngany izy nafantatra amin'ny président Rajonary Mampianina
Ministre tao anaty gouvernement tao izy no nitondra président Rajaonar Mapiana tao anaty gouvernement zay faravalomana izy no nanolotra président Rajaonar Mapiana izy no nandany volany tety Madagasikara nanohana président Rajaonar Mapiana de avy eo izy ihany no manitsy amin'ny président Rajaonar Mapiana ry Atsonjombe hoe nisy napiesina mankotsika nefa izy no nanolotra an'le olona tamin'izany fotoanandrano candidat ny atsika moa zany président Marc Ravalomanana dia andriamatoa Jean-Louis Robinson natolotra tamin'izany ity président Rajaonar Mapiana dika considéré-tsika foana zany le 20+10 zany le izy mety hoe le 10 efa mba nisy zavatra tsara kosa nataon'le fitondrana teo aloha aminay ezaka le 20 zany andry zareo fa ity zany zay zavatra mitranga rehetrarehetra Ravalomanana io mandeka ndrery Ravalomanana io mandeka ndrery Ravalomanana io de mba hampazava an'le resaka de zao une bonne fois pour toutes izy ny fitenena zay de ozy député fitra ndao mihitsy aloha atao mazava tsara mihitsy ny adevitra mba elan'le zavatra manahirana anatin'ny sainareo satria zao zavatra manko tokony mba ho tranquille ihany zareo ho vita le combat fa tena tsy mety vita mihitsy le izy satria aniliandry zareo any am'le tsy fahombiazany de ny anaran'ny président Marc Ravalomanana nefa mbola misy président taorina président Marc Ravalomanana le président le natolony ihany taorina président Marc Ravalomanana taorinan'izay mbola nisy zavatra marobe nitranga tamin'ny fitantanana ny firenena fa tsy président Marc Ravalomanana no tantana azy de voelingelina ary zareo eny ary zay ny amin'ny député fetra fa ity amarana antsika azy de afaka mitondra fanazavana kely eny satria raha ny fantatra enao koa mbola anisany tsidika an'ireo namana samihafa eny amin'ny boribory tany fatimy efa teny birao politika ary efa teny mpiara-miasa aminao teny Morarano Alarby zay tena misy trabona betsaka teny teny Soavy Masoandro nijery an'ireo trabona samihafa ihany koa nao de omaly anao teny Analamitsy ity de ho alefantsika vetivety ty fanadiadiny ity alohan'ny amarana antsika satria manana hafatra ho amin'ny boribory tany fahadimy ianao zany satria androany no ivahiny eto tsy aiza avoaka amin'ny faran'ny herinandro député fetra dia aleo ihany aloha zany ampiomanina avoaka satria ohatra mafitoto be le Batsoray ndao ary samy nazo fanampiana tamin'ny solombavambahoaka fetra raha lamozafimbololona avokoa ireo trabona ao Analamainty cité maro ireo ravatrano sy fananana no iny andro ratsy nandalo teto Madagasikara iny vary izay foto-tsakafo ny malagasy no zarana teto na dia tsy ao anatin'ny fitondrana azy antime dia mesaka ny manampy ireo mpiray-tandrazana aminy nahita fa efa sahira anatry ny ela moa ny olona eto amin'ity faritra Analamainty cité ety amin'ny faritra Tsonjombe moa ny itenena anazy amin'ny ankapobeny dia nahita ny fahasairanany reto mpiaramonina dia nitondra zay kely mba zaka kely mba vita ny tena tsy fitondram-panjakana na misy tetiboly ty avy any amin'ny fitondram-panjakana fa avy amin'ny tsirairay avy amin'ny tokotiky Madagasikara avy amin'ny mpikambana ety amin'ny manodidina dia zay araka ny teniko zay zaka zay no nitsinjaraina tamin'reto mpiaramonina zay traboina trapavoazana no ny andavanandro efa mafy fa mbola nampiny zay le fiakarany rano dia eo ny mafy ny fiainana ny fiakarany vidim-piainany raha mahita ny fiakarany zany fotsim-bary zay hita fa zay fantatra raha malala fa foto-tsakafotsika malagasy dia zay natonga nay nitondra fotsim-bary kely varavety ary tondra ihany koa fanampiana sy valopy indrindra ho an'ireo le ravatrano satria ny akamaroany moa zany dia ravatrano ny akamaroany dia safodrano hatramin'ny trano rehetrarehetra potika ny entana na efa atao hoe tsy nanan'ireo olon'ireo dia ny kely mba teo ampelantanany dia mbola lasa ny rano sypotika ihany ka dia tsisy azo atao fa tsy ny fampahirezana azy ireo ary ny fanentanana antsika zay mba manana kely sy azo atolotra dia mba ny fanampiana trano satria tena tifitra ny fahasairanana ary taratra ny fahasairanana voaka malagasy izao mahazo ny mpiaramonina ety Analamainty sy ny boribory tany fahadimy izao velim-pisaorana ny antokotima sy ny solombavambahoaka fetra raha lamozafimbololona moa ireo nahazo fanampiana makasitraka anareo menakavy zay amin'izao fahavoazana izao mba tongo nareo ny dodododo araky ny mamalagasy ny malagasy ary saotra ny président Ravalomanana ihany koa onery ny kitapiny elana moa fa tsy maintsy isy valiny ihany ny soa atao ary ny ratsy atao loza miantona ka dia soranareo ny tenenay angamba aloha dia misaotra betsaka amin'ny monsieur le député sy ny mpiara-miasa aminy fa nijeranay madinika taty ambany tanana izy dia nitonja an'izay voatsirambony tanany zaraina ho anay vahoaka teto amin'ity tanàna cité ity fanampiana nataony monsieur le député anay indray zany dia nahafapo anay sady mahafinaritra anay noho ny nahatsabona anay dia mbola tonga izy
nanantona anay a name fanampiana tsirairay anay teto tanàna na mafisiny ty sonobavambahoaka ity fa tsy maintsy mbola itoy izao fidinanay fotony fitsinjovana ireo madinika izao miantso ny malagasy rehetra ihany koa ny tenany mba ho mailo amin'ny fiaviany andro ratsy manaraka izay efa mananotanina any Madagasikara indray. Eny ara député fetra iny moa zany zava-misy teny boribory tamin'ny fahadimy misy anao satria araraotana maheto anao mety amin'ny heriny ray tsika raha ohatra ka tahin'Andriamanitra zany zay angatana mandrakariva ny fahasalamana sery sy tanjaka no tafaradalany eto indray tsika amin'ny rahalahy zany amakivaky ny faran'ny herinandro tsika zay hoe prévu hidiran'ilay rivodoza dia atahorana zany ny mbola isa rano be ve ho tonga eto amintsika eto Antananarivo zany fa ny faritra maitso moa zany dia efa mahazo azy any amin'ny faritra samihafa nefa vakiandrina tamin'ny fanombohana teo dia manana hafatra ianao zany ho an'ireo vahoaka miboribory tamin'ny fahadimy satria solombavam-bahoaka ny raha teo moa ianao. Marina zany faniry ny afatra moa dia toy ny efa afatra nomen'ireo tompon'andraikitra isatsokajiny amin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana nyreny loza voajanahary ireny tsy sanatriny dia anomezantsika tsinan'Andriamanitra fa fantatsika fa zavatra efa azo atsika matetika izany ka dia inona moa no azo atao ka fanamafisana araka ny teniko teo ny resaka fiomanana ny fanarahana fanajana ireny le fepetra rehetra zay ho apetraky ny tompona ndraiky mpanjakana zay tandrify an'izay amin'ny fiomanana mba tsy hamoizanaina sanatria efa eo ny fahasairanana sy ny fahantrana efa eo ny tsy fisiany jiro sy ny rano ny fahasairanana amin'ny fitadiavana amin'izay ho arapaka ka raha mbola ny fananana kely ihany koa no mbola sanatria lasan'ny rano lasan'ny drika dia tena loza amina tampoka dia izay hoe arao ajao izany fepetra napetraka ny amin'ny resaka hoe nareo mipetraka eny amoron rano ianareo mipetraka eny amoron'ireny mety ho tondraka ireny dia arao zay ny entana sanatria reny taratasy indrindrandrindra mahakasika anareo reny taratasy mpanjakana na ny kopia na ny kara-panondro sy ny sisasisa izay manahirana na ny mamerina sy manao duplicataza dia efa mba ampirimy aloha ampirimy aloha any amin'ny toerana avoavo dia ny fampaherezana antsika rehetra no tena entiko eto indrindra ho an'ny tsoanimponina ny boribory tany fahadimy any fa ho an'le vahoaka malagasy zay mety ho andalovana satria mety hiditra any manoro zany rivodoza mahery zany eo izy mety hiditra dia toerana rehetra mety ho lalovany zany na mahazoazo ny rambony zany rivodoza izany dia tsara miomana miain'ny fampalalambo avao ary mbola mampahery atsika satria ny eo tsy afaka ny eo tsy tafarana ny fahavoazana efa manany tanina indray ny loza anankiray fa dia hoe tsy hanomezantsika tsiny na iza le izy raha izay zavatra raiky tsy araky ny teniko teo fatry ny vazivazy ny teniko teo raha azon'ireo fitondrano zao natao no nitory an'ny satana na nitory an'Andriamanitra andre nanary dia efa nataony angambany fa tsy zany le izy fa araky ny teniko hoe somary vazivazy itsika mila mandray ndraiky toraka zany ihany koa fa namafisana ny fiarovatena amin'ity resaka valana retina covid-19 ity na covid ity mbola tsy lasy io mbola tsy resy araky ny tenen'ny mpitondra io ajao le fepetra mbola napetraka ny tompona andraikitra ara-pahasalamana eto amin'ity fireneny ity fa ho atsika rehetrarehetra ny antony nanaovana izany zay angamba ny anina fa dia amafisiko ty teniko tety hoe raha nanao zavatra izahay ry ekipa mpitondra fanjakana sy ny atoko mpitondra fanjakana raha nanao ianareo tsy nisy na sanatria fananana io zavatra io ary tsy nitarainy izahay na volam-panjakana raha fa nanaovana fanamariana hoe tsy volanareo dia lazao hoe tsy volanareo fa volam-panjakana reny zavatra hita namana faniry mahatsiaro tampoka na ny fanampiana banky mondial sy ireo mpiara-miombonatoka na varitsy izy mianakavy miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny loko volomboasary no miara-mizara izany ay tsy malahelo ataovy raha zay ny hitanareo fa mety fa izao rehefa mba mitaraina le vahoaka ary vahoaka reo nge pombanareo reo mitaraina nisany torianareo reo le miakatra eny amin'ny polisy ny komissaria boribory tany fahavalo ny alamitsy rahampitsy hoe nitaraina mitanily izany ary tsy zakanareo le hoe rehefa nizara nytiako Madagasikara tety dia nizara nareo ny ampitson'iny tsy nisy mihitsy ny anay fitarainana na indray mandeha aza fa rehefa mba nangataka le olona nangataka fanazavana iny nareo kosa mitanily raha nanao toy izao nytiako Madagasikara dia inona ny miandra azy ny polisy tsy rary ny mieritreretra ihany ka dia zay nao namaranako ny teniko namana faniry ny ametrahako ihany koa ny firaritso sy ny fampahirezana ho atsika vahoaka malagasy tsy akanavaka fa mafy ny mahazo atsika tena mafy mahazo anareo tena micomprendre izany ary mahita izany nefa miezaka ihany koa ny manolo-tsaina na atao hoe mitondra sosikevitra sy tsikera
fa tsy zaka tsy zay moa fomba andraisan'ny mpitondra azy ka dia ho hitantsika eo ny toyany hitantsika eo ny toyany misy farany io tsy misy mandrak'izay eto ka ao anatin'izany nametrahako sa ny veloma mandra-piresaka mandra-peony indray a mandra-pitafa anympanaraka an'izao fandarana miara-manonjy zao dia saorana ny teknisianna isaorana manafanisy na manarina saorantsika rehetrarehetra zay nandray anjara mivantana nakolaka amin'ny fanatotsanana zao fandaran'zao a veloma tompoko maram-pananako azy angamba député Fetra ty tena tsisy tsisy ony tsisy baraingo fa ty tena laisina tao amin'ny pejany ministèran'ny asa vavety mihitsy dia isy fanamboarana zany le tetezana zay vao napetraka Pombele io am'le ampovoan'ny banga iny zany isy fanamboarana zany mety isy hoe itoana kely ny fifamoivoizana zany fa amin'ny RN2 iny zany ao anatin'le fanamafisana zany amin'iny tetezana iny zany le Pombele iny zany rehetra zany mba tsy ho gagatsika zany fa ny eo ny ministèran'ny asa vavety de fa mampafantatra izay zany zay angamba no mamaraparana antsika azy député Fetra fa misaotra betsaka anao farany ty fanetanana tiako hoentina ihany hoe ny anajana n'le fananana imbonana izay hita fa tsy de tomombana moa na ny fanatanterahana azy io na lalana na fitaovana na bus na panneau de signalisation ny anetanana atsika efa io ny ananatsika efa kely varavety mety tsy tena araky ny tokony ho izy ny fanajantsika n'izay fananana iombonana zay araky ny tenkona misy tsy fahatomombanana mba hajaorea fa le firenena efa mantra sy sahirana de nikely ananana sy nyfananana iombonana zay efa kely eo a mba ho ajaitsika rehetrarehetra fa sao de iny ndray mbola andefasana ny vola kely efa opela tanana ka de mampalahelo mihitsy fa lasa misy fiatraika an'izay a amin'ny vola tokony hitondrana fanampiana de mbola lasa any amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa zay eny mety ho simba manoloana ny mety risika oentiny ho rivodoza sy ny zavatra mety azo ny vona mety azo atsika de mbola manamafy ny fampahirezana atsika malagasy tsy vaky volo eny ary de misaotra député Fetra makasitraka ny rina raha be mananjary tsika niaraka tamintsika teo ny teknisianina marobe eto amin'ny MBS sy ny radio Mada ny mpijery mpieno ary mpanaraka atsika manerina izao tontolo zao mirarakopana mihitsy eo ry député Fetra ny fakasitrahana sy ny fanomezana tosika raikevitra samihafa dia isaoranareo satria fitiavana daholo zany rehetrarehetra zany indrindra ho an'ireo namana ny ivelany any tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy ho an'ity fireneny ity dia makasitraka tena feno fakahirezana lehibe mihitsy fitimy famaly io na avy aty aminay na avy any amintsika zany de mame fotoana ho any rapitsondray tompoko lasy tompoko vavy